Yaritsandranisika rehefa nahy masinjanahary renisana eny fona osasimara hare alasano rifana masino ombiti ina anafana ampaheri sani fulasulazo pautana ofinsesa ivavaky sika androka ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina rehetra manome voninahitra anao zay Jesosy ary misaotra ny amin'ny zavatra rehetra tonga ny fotoana Jesosy anomboanay azy ho fotoana izao ary mankasitraka anao zay fa mbola nomenao tombony amin'izany fotoana zany amin'izao Zoma Fanavaozana izao mankasitraka Jesosy rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba tonga eo kosa Satana miaroaro aminay manelingelina mandrava ny planinao rehetrarehetra mihitsy ny Jesosy ka ianao Jesosy efa niteny hoe aritra famantaran'izao no anaraka zay mino amoaka dia amin'ny anarako izy teny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy amin'ny Fampiarana izy anaty misotra mahafaty aty izy dia tsy hampaninina zany nametra tana marary izy ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andidina ny asan'ny devoly ny asan'ny maizina eto maimay amin'ny afo Jehova kalaloro azavavinany levina amin'ny afon'i Jehova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andidina ny devoly tsy mampifantoka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy devoly manao taingongozona devoly pepanga menarana ela amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le dragona ela miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoana le falimrena fanaotratana tsarakery tsarapafanetonytitoranty misaotra Jesosy mangataka ny fananao masina zay hiaraka aminay eto izay fantatra fateny Jesosy ary matokisay fa tena hiaraka aminay tokoa ianao dia mankasitraka anao zay ary manome voninahitra anao zay misaotra Tompo. Alleluia, 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 amen. Dia tsika ry havana nanome voninahitra ny Tompo amin'izao ora sy fotoana zao fa mendrika azy tokoa izany voninahitra ny eon'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro enka voninahitra hiderantsika n'Andriamanitra ny salamy 5:30. Salamy 5:30 andininy voalohany hatramin'ny 7 mitarika mamaky ahako dia mamahalitsika rehetra hoe fa mandrakizay ny famindrapony horedonitsika mafy zany famalina izany andininy voalohany hatramin'ny 7 mitarika dia mamaly ianareo. Miderany Jehova fa tsara izy mideran'Andriamanitra avy indrindra miderany tompony tompo izy rery no mpanao fankakan-dehibe izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano izay manao ireo fanazavana lehibe. Amen. Saotra sy dera no asandratray saotra sy dera no asa bamuanao mandriamana fahainao no nanafutranana famindrampo no namonja barasuna rira ni saotra tolotra uvuni naitra mandrakiza uvuni naitra mandra
Jesosy, Jesosy, oh, eno niva. Ataonay ame atanay aminy ana. Ume ueri, ume ueri, mety mana. Ny asa ho atanimbo anaoegnana ny asata sy ny rakana karaisore uvu ninaitra karaisore uvu nina fanai yo tariunawi Saudi averia dalani patanuma fikatanuma marakana kaasafe laiala irina fatratra ni babu sabatra si ufinaritra mandrakiza si ufinaritra mandrakiza. Ivavaka isika misotranao zay Jesosy ary manome voninahitra anao. Ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, ianao ilay tompony tompo, ianao ilay mahay ny zavatra rehetra rehetra, ianao ilay tompony ny harena, ianao ilay manome anay ny fahasoavana, ny fitahina, ny famindrapo izay tsy azon'ny fisesarana ampiana izany ianao no ankalazainay sy hoderainay ankehitriny. Mankasitraka anao zay ary manome voninahitra anao Jesosy tsy misy ny takanao, ary izany indrindra no antony iderahnay sy ankalazainay anao miaraka amin'ny anjely ny an-danitrano manao hoe Masina, Masina, Masina Jehovah tompony enkevina tandrehetra. Afaka mipetraka ary ianareo tsika ny hira fa 712 ry Jesosy mitenena araka ny fombana amina say manantena bahante ny feona fumarary simana batsabu sianta nitei nufatisai ameni ataotsika tsy takany mahazatra ny fotoanandroany. Ety am-pendohana efa hivavaka isika. Ety am-pendohana dia ninona? Aza mieritreritra an'ilay problema aloha. Tsangano tanan'izay difotry ny problema eto. Misaotra tompo. Ary hitako ianao ny eo aloha eo. Fa mahafinaritra fa mitady an'i Jesosy ianao. Ny problema na mitondra anao andeha lavitra ny olana, na mitondra anao tsy afaka, na mandifitra. Fa rehefa mandifitra izy, manahoana moa ny olona rehefa tsy mahay milomano? Samy manao paoziny tsy mahay milomano sarangitina zao izay azo sarangitina. Ny olona tsy mahay milomano tsy mahalala ny tokony ataony rehefa ao anaty rano. Fa ho an'ny olona mahay milomano dia efa miteny hoe raha vao anaty rano mikoropaka dia maty. Fa rehefa ao anaty rano, tsangano tanan'izay mahay milomano indray hoe ataovy ambony. Reo mahay milomano ireo, ary tsangano tanan'izay mikasa hianatra ilomano, telo nanangana. Le tsy mahay zany hoe inona ny raiko an'izany. Dia nareo hoe tsy mba menatra rehefa eny amin'ny plasy dia lazany hoe hitsy raha vatao latsaka. Tsara tarehibe ny maillot-any fa izy eo amin'ny plasy, ny olona na tsy anaty ranomasina. Anao za nitazana an'ilay zafikely dia ny ao anatiny ndry fahazao tsara mianatra ny lomano.
fa raha ohatra ianao ka mahay milomano na mianatra ny lomano dia izao no ampianariny mpampianatra voalohany hoe raha vao tsy mahay miaina tsy mahay respiration milomano dia mora maty. Ianao koa raha vao tsy mahay miaina miaraka amin'ny Jesosy dia ianao le miteny hoe tsy hitaka any atao amin'le mivavaka. Tsangano tana izay efa mbony teny izany. Tsy hitaka be ny anina atao amin'le mivavaka. Tapahana n'izy nefa in-telopolo izay mbola tsy mivay ihany le olana. Fa raha koto-zafy ihany no dia naverina tokoa le izy. Ka hivavaka tsika ampiandohany eto izany aloha mba hifantoka tsara ianao. Matetika sika any amin'ny farany vao tena mivavaka fa eto izany hoe atao vao fantoka Jesosy. Aza mieritreritra an'le mesazy vao tonga vao teo. Aza mieritreritra an'le tenin'le tompotrano. Aza mieritreritra hoe 50 sisany ao anaty poketra. Azangano tana izay hoe tsisy vola intsony anaty poketra. Mbola milamina ndreto pastera. Azangano tana hoe misy vola anaty poketra. Dahoary. Ray aman-dreny alaivo ry zavatra ry. Ataovy eto io. Eto ambony eto. Mpianatra anareo io tanareo tsara izy ao misy sa tsisy? Tsisy. Farana amin'ny fotoana feno io. Tsangano tana izay mihinana izany. Misy tsy mihina. Iza na mihinana io? Asa. Fa io fotsiny aloha tsika ary. Dia ndao ary. Hivavaka tsika izao ary. Jesosy io. Miasa anatin'ny reto fon'ny mpanomponao reto Jesosy. Araka ny teninao hoe tsy amikery na amin'ny fantanjahana fa amin'ny fanahinao araka ny teninao Jesosy. Tompo mangataka amin'ny anaranao ampianary izay atoky anao. Ninona mety olana Jesosy ataovy mifantoka any amin'ny teninao sy ny afatrao aloha izay. Veloloha an'le olana Jesosy fa ny fantatray aloha manoloana anao sy ny voninahitra ao izay dia mba mangataka Jesosy feno ianao ny fony rehetrarehetra. Ataovy mangetaeta aloha izay. Fa raha misy ny dera, raha misy ny laza, raha misy ny voninahitra teo anao rery ihany dia misaotra Tompo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Misaotra Tompoko. Androany tsika dia resaka manokana momba ny vola sy ny fitahiana. Zay samy misava-paosy ary. Ohatrinona zao ny vola ny paosinareo. Fa ny zavatra azoko antoka dia ilay olona tsy miramirana rehetra kely vola ny paosiny. Hitanao fa mbola tsy mime foana ianao hatramin'izao. Iza ny olona tokony tena manome be ho an'ny asan'Andriamanitra? Mipetraka amin'ny fanontaniana ary izay mipetraka olana. Iza ny olona tokony manome be rehefa noana asan'Andriamanitra? Anontaniako nareo. Dia normalina zany fa olona tsy vonona ny anomena reo raha io paozinareo io. Averiko ilay fanontaniana fanoteliny. Raha misy asan'Andriamanitra anankiray, manomeza ohatra asan'Andriamanitra hoe asa distance tohizo. Fa any amin'ilay fifanohanana antsika ny zotra tafika masina, fanatsarana amin'ny fiangonana, famitana amin'ny fiangonana tohizo, fanamboarana toby dia hoana ry aman-dreny, sonorisation tohizo. Eno asa daholo zany. Izay ilaina vola sa tsy ilaina vola? Iza ny tokony mpanohana voalohany? Ny olona ao anaty fiangonana ve sa ny olona ivelan'ny fiangonana? Izy zany.
sotra tomboka an'le za averena ry zany amin'ny lahady aloha zany zay lesina voalohany raha noana asan'Andriamanitra ianao aza manao fanatitra ariary zato tsony ao dia io fanatitra io zao efa tamin'ny latsinainy ny tokony nomanina ao sa tsy ao nareo ve anao asa mihoatra noho ny ataoko za vonina ve nareo tena vonina ve nareo azangano ny tanan'izay vonina aloha tena marina tena anao asa mihoatra noho ny ataoko mihoatra tazomy ty pastera zay ny fanarahana ary tonga dia asa fa tsy resa be androtsakato tandremo izahay dia anao asa mihoatra noho ny ataonao ray alina io dao ary rehefa v misy fanatitra hitantsika eo amin'izay ary tsy afaka makany intsony ary raha nanome an'io ray alina io tsy marary mihitsy no poko dia za koa nefa ny teneniko aminareo tsy mirearea fa mampianatra anareo ka na tsy amin'ny mihoatra an'io ary nareo misaotra Jesosy raha na tsy ary voadona ianao tamin'ilay ariary zato ny dikan'izay marary ianao zay ny vola raha vo ianao mararim-bola io le fanahy mamona io le izy raha vo vola amin'ny mampiady io le izy dia inona nefa zao ny tena mampiady any amin'ny fiarahamonina inona ny mampiady ny mpiavana inona ny adivana amin'ny lova raisitsika aloha ary ny Romanina 12 paster Lanto fa vonina tsara anao asan'Andriamanitra paster Lanto hoe taninketo nareo so dia lazainareo fa mangarom-bola indray mangaro paosy Romanina 12 andiny ny voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hitantsika ve Romanina 12 mora hita kely satria le Romanina 12 zany eo alohan'ny Romanina 1 zatra mora hita Romanina 12 andiny ny voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fanimpom-panahy mety ataonareo zany ary aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo izao fa miovà fanavaozana ny saina anatanareo sitrapon'Andriamanitra zay tsara nakasitrahana no marina amen. Ny fanatitra voalohany indrindra takian'Andriamanitra amintsika dia ianao aloha iza hoe ianao fanolora-tena fa miresaka eto ny tenan'Andriamanitra hoe ny fanatitra zany dia inona avy mba hatolotrareo izy ny tenanareo amin'inona ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany raha mikasika an'izany ilay manolo teny zany za dia voakasika ao anatin'io ny mombanah rehetrarehetra ny toepoko ny toeponao ny toepontsika rehetrarehetra ary voakasika ao anatin'io ny vola Andriamanitra dia mahana planina momba n'io volanao io ao anava fitenitsika any amin'ny fiarahamonina ny vola no maharanga ho an'ny lehilahy zany ny vola no maharanga zany hoe misy olona zany na dia somary tsisy olona ratsy taremo fa ohatrany hoe tsy maninona fa ohatr'izay zany dia tsy mampaninona fa rangahy izy rehefa mana fa misy fitenenana anankiray koa hoe ny vola no ozatra ny fiainana tsangany tana izay mbola mpampiasa an'izany mbola misy miteny an'izany dia mbola misy anankiray
tsy misy tsy vitany vola. Raha ianao mbola mpiteny amin'ireo ary mbola fiainanao reo dia mbola le mamona no mibaiko anao. Ny azo na iko hoe misy mpivady omaly niady noho ny vola. Angataka frais zany ramose, mba me frais tsisy tsony aho. Dia ahoana ozy izy le ramose, tsy mahay mitatam-bola ianao. Aiza kosa vena? Dia ozy izy indray ilay vehivavy, ndao ary andramana dia mba ianao indray mitatana azy. Tsy maninona koa rangaty izy zany ianao koa nge rangaty iny kely karama noho ny inona le izy, noho ny vola. Faranisy zao ny olana ny zavatra tokony atao voalohany dia inona natao? Andeotsika hivavaka. Ny aiko ane ka resa-bola natongavanao eto tady vola. Zay fa izy moa tsy nitady vola fa ny vola tsy tokony lohany. Ty zany zao le fanatitra. Dia raha miresaka vola tsika, inona avy ary natao hoe vola eo amin'ny fiainana? Andriamanitra, fa naninona ary nareo sao dia mbola tsy sakafo atoandro aloha? Efa sakafo, atsangantana izay efa sakafo tavy ambony. Kinany tsy amaliana, voky loatra. Inona avy ho any resa-bola raha miresaka vola tsika? Ianao zao vola mandendeha, vola mandendeha ianao sa tsy vola mandendeha? Vola mandendeha ianao ko reny fitafianao reny, tombam-bola reny. Afaka mitsangana ve ray aman-dreny? Ohatriny na ny tombony amenanao an'ireo an'ity rangaty? Afaka mipetraka indray ianao. Vola io, ny akanjo ny vola. Inona avy resa-bola? Karama raisinao isam-bolana. Ahoana? Vola sa tsy vola? Vola. Dia inona koa ny resa-bola? Ny fotoananao dia vola. Amin'ny teny frantsay misy fitena hoe le temps c'est de l'argent. Time is money ozy le teny anglisy. Dia inona koa ny vola? Fasady ny vola eo ihany ny fahasalamana, reny indray fahasoavana. Fa eo no mampatonga antsika ay ve tsy tafavoaka amin'ilay izy. Avao ilay sandranao aloha paster Elanitra. Io ny sandrana io. Vola io. Ahoana moa fitenenana? Hery tsandrika. Rehefa miasa zany ty dia ivadika inona io? Ivadika vola ka. Reny le mpitarika sarety reny ane inona ampiasaina zahoany vola fa inona le ao aminao? Misy aminao sa tsisy? Misy. Inona le izy? Andriamanitra, zay zany nahatonga asika tsy tafavoaka. Ny talentanao io dia ivadika vola io rehefa ampiasainao. Fa ny problemanao tsy ampiasainao le izy ary tsy hitanao hoe inona le anahy. Fa ny talentantsika, fanomezam-pahasoavantsika dia le mibipa amin'ny pastera rehefa tsisy vola. Tenta. Dia za efa mahafantatra mihitsy hoe misy olona vao mibipa dia efa allo, mbo andefa kely indray aloha. Manana daholo reo zany fa ny atsika letrentsika amin'le vola dia le raisiny isam-bolana. Efa nahin'olona ve le ntena ianao anareo hoe ny anay vava no amidy, ny vava no amidy. Mikarama ve mipika-baritra tsy mikarama ary neny? Karama izy dia mena vola sa tsy mena? Mena. Dia mety ny azy sa tsy mety? Ohatra mety ozy izy ianao fa ianao ve mahay mikabary? Tsy mahay mikabary ianao, fa le mpikabary inona anazy no mivadika vola? Ny dikan'izany reo zany valeran'ny vola, fa mbola misy anankiray tsy tenenareo io lovanao io ka atsangantana zay nandoava be eto. Vola io. Reo zany mahakasika resaka vola daholo. Fa ny sainao raha vao mandeha amin'ireo ka reo no lasa loha dia vizana ianao. Fa reo ary ity ny tokony apetraka androany, tiako averinareo. Ianao tsy tokony kristianina mitady vola. Fa avy toy izy le fampianarana. Fa tokony kristianina dia davin'ny vola. Dia toy izy. Ianao dia kristianina tsy manenjika vola. Toy izy. Fa kristianina enjehan'ny vola. Raha fitenina zany dia izao.
ny fitahiana dia tokony manatona anao fa tsy ianao no tokony mitady fitahiana. Zay nahafantarana hoe efa ao aminao amin'izay le izy, dia miankina aminao amin'izay io. Ho avy any amin'iny tsy mpisambotra iny tsika, fa eo no olantsika rehetra hoe za moa zany ahoana marina mombana ity ara, dia lasa isika ara ovaketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 5:20. Filazany tsara araka ny Mateo 5:20. Tsy hafahafa zany fa narehatra matory dia tsy maintsy tairina. Tsara ve ianao rineny a? Efa mivava le olana fa ianao mbola any amin'le izy ihany. Tsy hodiny rangahy, izay foana mampianatra dia tsy hodiny rangahy. Mety izay le izy a. Fa arao fotsiny aloha dia ekeo fotsiny fa tonga any amin'ilay tanjona ihany. Za rehefa nandinika dia tsika fifoazana angamba ny tokony hovaina ny anarany. Rakoto mampalahelo sy rasoa mampalahelo. Na re dia tena mipozina re dia ohatran'ny hoe resy aho. Azafady re amin'ilay marina zany resy aho, ary momba anazy zao dia resy tsisy mpanarina intsony aho. Resy, azakany tana izay resy. Ina maharesy ianao, fa maninona indray ianao atsangany tana izay tsy resy aho aloha. Tsy azo tohizina le mandeha amin'ny heriny tsy fantatra intsony, fa ny sasany efa tsy matazina intsony. Fa omena anareo aloha ny toerana misy anareo raha ohatra lasa aritsika mamaky Mateo 5:20. Zero tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manana amin'ny haninareo dia izay hohaninareo, izay sotroinareo, ny amin'ny teninareo dia izay ho tafianareo, moa ny aina tsy mihoatra ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njofo ny voromanidina, tsy mba mamafina mijinjana mitaona ho any an-tsompony ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho izany va nareo. Dingantsika ny eo amin'ny 9:130 ary tiako vakianareo amin'ny mafy tsara dia aza manahy ianareo ka manao hoe arainareo mihitsy le izy a. Inona no haninay? Toizo, inona no sotroinay? Inona ny fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fantatra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia ampy ho anareo izany rehetra izany. Aloha izay ihany, amen. Ohatr' izao ilay fanontaniana, ty volo ty ve izao dia maharitra hatramin'ny faran'ny volana? Dia rehefa ao an-trano dia rehefa mangataka gote ny ankizy dia hozy ilay raim-pianakaviana, any amin'ny rainareo mangataka. Dia jerena amin'izay ilay vola. Raha mpandray isam-bolana ianao dia zaraina ilay izy. Tia hofatrano, tia Andriamanitra, jirama, tia frais, itia ekolazy. Ilay raim-pianakaviana zany a, tena rehefa nieritreritra tiana ny fidianana vary dia ahoana zany le loka, ary le hoe za mba hividy dia efa hampanginina aloha iny. Dia io amin'izay mahatonga ilay raim-pianakaviana rehefa resahana ao an-trano dia tsy mahena. Ory mama, dia ihany izy aloha, Andriamanitra, dia nefa ny za mbola tsy maintsy atsy-ambany ato zao a, misy an'ilay vidikinan'ilay rangahy iny. Andriamanitra, ory mama, marenina aloha. Ory mama, ina zay rak'zy ny ankizy dia tsy mahalala an'io adi-tsaina io. Raha misy mpianatra tsy rarahany zany, fandray andro zany ianao io mbola reny. Dia izao ny torohevitra anareo ireo ankizy ireo, manandrama raha pitso aza mangataka frais amin'ny mamanareo, dia iny akanjonao anaovanao iny esory, ilay akanjonao iny a, dia andramo hoe za no mitady akanjo ho an'ny tenako. Anandrana ve nareo sa tsy anandrana?
teny eo amin'izay ianao manomboka hoe za nindeha hitady an'le hotafiko andramo nareo tokantranonareo zazy reo andramo hoe reto anaovako reto hoe za ve ny antoka azy hoe fa raha mbola mitafy ianao soran'Andriamanitra fa anefa misy olona tena le tokony takonana tsisy takona izay tsy ho hita mampalahelo fa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity amin'izay nefa mifanohatra amin'izay le izy ianao izy raha mbola mitena inona no hoaninay inona no tafianay ahoana mombanay sisisy jentilisa ny anaranao io le izy aza manao an'izany fa alefaso aloha mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra dia hianatra tsika andrano amin'ny resaka fanomezana manome ndao ary raha tena sanareo raha vao misy resy lahatra amin'ny fampianarana raha mandona dia tonga dia mandrotsaka ato za zao efa nandrotsaka tsisy ianao reto ranondray ary atsangano ny tanany izay mety amin'izay ray roa telo dia ny ambony izany ahoana averika indray mandeha za tsy miteny anareo hoe mandrotsa vola foana fa ny fonao mihitsy ny teny andrasako satria tsy ambaratelo le omeny azangano ny tanany izay te hiala amin'ilay fahantrana ary raha ianaka zany raha tsy te hiala dia efa manana ianao ino ny idirako amin'izaniko za efa mananako izy ny lazainao fa mahantra hozy ianao azangano ny tanany izay efa mitena hoe ny anazy zany le ho amiko aloha efa ampy azangano ny tanany le efa ampy paster ve tsy anangana mbola mitady le izy fa amen'le tsy ambaratelo amin'izay fanianao zany raha tianao no tahin'Andriamanitra aloha dia manome ho an'Andriamanitra maninona ndao ary io ary le izy ary le manao aza lazaina fa raha nidetaka zay nge problema atsika ty ampafiry izay manana koa izy fa tena hoana loatra nga sy ny tsisy ny tena zao hoe zao arotsaka na zao fa zay tianao fotsiny iny ara fa misy manao aza misy mitehaka mihitsy koa na ny ray ary aloha misaotra ray aman-dreny tena misaotra nareranga sao dia lazaina fa mangary paosy indray pastery roa tsy zany ofeny io ka za nge tena miteny anareo fa reny olona manao reny efa mahatsapa an'le izy hoe isaky manao zany dia opory foko aminareo aloha janona voatra ny lasa amenao n'ity indray no ataontsika mety dia rehefa aveo mbola misy deuxième tour saotra ray na dixième tour raha ozy izy tena mbola tsisy ohatry ty androany azy hitako ka tsy zakan'le tekona le izy asivitehaka mafy be rangafa tena mandray nareo tsy procession ty jesosy io tena tonga dia tsisy ariary rato tsony misaotra betsaka rangaha me tena misaotra anareo afaka miantso namana ianao rehefa aveo fa tsy voisanao io saotra tompoko tsy voisanao io rehefa aveo fa miantso namana ianao misaotra tompoko merci lasaritsika iandra kely tsika hijery ary ny genesisy toko 17 saotra ray aman-dreny saotra ray aman-dreny vo genesisy fotsiny tonga dia nitsangana izy hitanareo amin'izany ary fa fitahin'Andriamanitra hitanareo amin'izao fa tena toko 17 mpianatra antsika aloha zany amin'ilay resaka fahafozana andehany fa 17 ka hatramin'ny 20 genesis toko 17 andehany fa 17 ka hatramin'ny 20
Miara-mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nivoaka ny mpanjakany Sodoma hitsenany Abrahama teo an-dosa zava lohasan'ny mpanjakany izany. Rehefa niverina izy avy nandresy any Kadereomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkizedeka mpanjakany Salema nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra. Dia nitsodrana azy izy ka nanao hoe, ho tahian'Andriamanitra avy indrindra ne Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ansaorana Andriamanitra avy indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Eo vakiamo mafy amin'izay. Dia nomena Abrahama azy ny ampafolony zavatra rehetra. Izay mbo voavita nitsodrano'ilay mpisorona, toy ny omeny Abrahama n'ilay mpisorona ny ampafolony. Tsy tany amin'ny Malaki toko 7, 10 tsy tany nanomboka 7 dia efa nanomboka. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay te ho tahian'Andriamanitra dia takian'Andriamanitra hanao ny ampafolony. Izay tsy manao aloha dia miaina ao anatin'ny tena sahirakirana ihany. Dia manaova zao amin'ny lahady. Tsaka ny tanan'izay voninanao. Le teo zany mbola santitra fotsiny. Raha tsy anao aza manangana hoe inona nomena. Za koa raha eto mbola tsisy hohaninako. Fa zay aloha zany le izy. Raha vao miresaka amin'le mamona amin'izay tsika, dia io le atao hoe fanahy devoly, fanahy ratsy, izay mahatonga ny tananao mamihana ohatr'izao. Atao ve ohatr'izao ilay tanana? Ty tananao ty ane votsitra rehefa mizavatra hafa ny voly. Fa rehefa miasa an'Andriamanitra ne dia mikaraikona. Dia inavy le tenentsika, ko raha tsy ny pasternareo mivelomako ampafolony ampafolony. Omena an'Andriamanitra iny. Dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray. Any izy zao, mbola tanora, tsy manana diplôma. Maninona? Za tsy midika hoe aza mianatra. Maninona tsara hoe? Tsy manana diplôma fa io mpanompon'Andriamanitra io nanofy. Hoe za ary tombo amin'izay mivavaka tamin'ny mba tiako tahianao fa za sady kamboty no zay firomena-da za rery ny takan'izao. Tena mahantra izay. Dia nanofy izy hoe raha tianao no tahiako dia manaova ampafolo-karena. Dia nanao ampafolo-karena izy amin'izao fotoan'izao. Trano 3, fiara 5. Tamin'ina tsy mitehaka mihitsy ary. Dia ny olana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra dia mangetaeta ambony lakana. Avereny ty, kony tsy atao. Avereny fotsiny izay. Tsara ve manao ampafolo-karena? Kony tsy atao, avereny. Eo tsika zao, fantatra ilay izy fa tokony atao, ary tsy maintsy atao, ary tokony atao tsara mihitsy fa tsy atao, fa maninona. Dikan'izay tsy mino ianao, na ozy ianao okaloha. Ary ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra okaloha. Tsangano tanany okaloha ato. Dikan'izany ke tonga dia ampiarina ilay izy. Ny akamaroan'ny miliardera rehetra na tsy mpanompon'Andriamanitra ary izy dia potehany le fanahy mamona. Inona le fanahy mamona? Na tsy makany am-piangonana ary izy, amenan'Andriamanitra le ampafolony. Mandanonareo makany amin'ireo miliardera ireo fa ny akamaroan'ireo manao ampafolo-karena daholo. Ianao zao ohatrinona menao. Misy anatona anareo zao hivarotra bie, indray le bie. Indray le bie. Indray. Dia efa mikaraikina mihitsy ianao dia raha ohatra zao etsy le mpivarotra bie dia etsy ny lalanao. Aloha fa ato ny lalako. Dia eo mipetraka ilay izy. Ositsika tany voalohany amin'izay, iza ny tokony mpanohana ny asan'Andriamanitra hoa? Ianao ka. Mivoaka ary ny devis, ohatra 100 millions manao an'ilay fiangonana. Ampy zato ve tsika ry dekonina? Tsy ampy zato ireo. Mety possible ampy ireo a. Mety mihoatra kely a. Ka raha zato ireo dia manome 1 million avy ianao dia vita ilay izy.
dia eo amin'izay aiza dia rehefa izay arano izy dia ataovindray ara le opération sandwich big sandwich mandrapatonga le 100 millions reraka ihany koatrina tombony amin'ilay izy 10 000 ariary dia koatina le azo paster vao 10 millions zay dia paster amiteny 90 izy ary tompo ozy jesosy maherezy ianao ary ny ambony zay indray lehibe dia nefa efa mena koa le vahaolana ameo fotsiny hoe 1 million raha zatsika zay ary nenareo tonga dia vakio ray aman-dreny zay Romanina 11:55 vakio indray jesosy ray aman-dreny ty le arina samy manao ny asany etoko 11:55 jesosy io aiza kosa tsisy fa 5:50 kosa baiboly tsy mitovy fa 5:30 iza hoe tena baiboly vaovao indray izany amin'ny anaran'i Jesosy fa iza nalala ny sain'i Jehova ay izany 35 safiry amin'ny anaran'i Jesosy na iza no nanome azy taloha malina azy indray iny vakitsika eo ihany iny fa ny zavatra tiako tenenina tsika rehetrarehetra zany dia hoe ahitsio amin'izay ary le fomba famindry eto samy manana ny adi-tsainy inona ny adi-tsain'ny paster elanty zao fiangonana zao ny adi-tsain'ny paster rehetra amin'ny lahady sapandrofimo herinandro masina izy ary zao ny toriteny tirangaty ngambany amin'ny latsinainy itsy dikonitsy angambany amin'ny talata itsy zanaky iray aman-dreny itsy teneniko indray ry pakasary ry amin'ny larobia afaka magnana avy eo amin'ny lakamisy dia amin'ny zoma zay any amin'ny paster izavy moa le tokanana katekomenina amin'ny lahady iza moa le atao batisa fa nenareo inona zao ny akanjo anaovako amin'ny paka za zany be dia tsy azoko rary vaovao amin'ity za kosa aloha tsy maintsy mividy-gisa milahady ary misy olona manao anty ary ho aizytsika amin'ilay ndidy paka samy manany ny ao anatiny fa za teneniko aminareo tsy mahanady saina hoe inona naovako milahady ny nany ao anatiko zao hoe Jesosy eo mino fa amin'ny herinandro masina misy olona sitrana mino Jesosy fa irakoto sy irabe sy iranaivo izay miady efa miela heloko izy tena hitonam-bavaka mino fa misy olona vaovao tonga ao aminay satria misy vahiny amin'io dia ho resy lahatra dia an'olo tena ho anao Jesosy mino Jesosy fa ho voaloko izay mifiangonana mino Jesosy fa vita le gré de protection Jesosy eo engane mba tsy ho tapaka ny jiro mandritry ny fitaopavahana rehetra ary nenareo hitondra vola verangaso tsy tifitondra Andriamanitro azo hitako ny ampaka ka olona 20 ny sakafo atao aminay Andriamanitro andoranga hitangiko avy be dia be mihitsy dia ino no mody hoanina dia papezenika no manina samy mba manana ny adi-tsainy fa makany amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ve ianao ary amin'ity paky ity ve ianao vita ny Jesosy ny nanolotra ny any teo ambony azy fijaliana inona le mba hatolotra ao ianao io na ringa ohatra misiany tokana daholo sery fiainana mahazo mesazy nareo sery mesazy hoe tsy mody ary tsy afaka paky zany ny atsainareo se andresy an'le re Arsenal ihany ve le Real amin'ny match retour dia ny sasany ary tsisy mifantoka mihitsy fa aty fotsiny izy fa avy niady tamin'ny vatiny izy dia tongeto iny natao keto misy ny sasany ary mety mitsoka sasa vilia be sasa lamba sy ny olona migoka amin'ilay solika
ianao inona nataonao eto tsisy atao dia manomboka miova amin'izay fa sahako ny teny aminao fa hain' Jesosy ny tena manome anao ny fitahiana be dia be rehefa tena mentoraka aminy ianao io aloha ny ampafolony io fa io nge rehefa avy eo ikisaka amin'izay tsy ampafolony intsony zay ho anay manokana fa tsy ampafolony intsony tsy fantatra intsony fa tsy manao kony intsony fa dia andao aloasan'Andriamanitra manasy tony paster tony dia mandeha dia manasa ireo dia mandeha dia ataonay aty indray izany dia mety tadidinareo ve izay na maranako azy dia mio amin'ny pasterellanty tadidinareo ve Jesosy nitory teny teo amoron-drano dia ahoana izy tamin'ny Petera tsy izany ka mbola tsy tongany aloha tsika tsy mbola iny ka zava ozy izy afaka mampiasa n'io sambonao io zanosy Petera ohatra izao mety zavatra anatin'ny Petera terra nga ampiasa raha-piasanao zako efa tsy nahazy nandritry ny alina ka ataovy izay ataonao eo tsisy miditra ny Petera izay alohan'ny fampianarana fa ataontsika miankin-drindriny eto izy ity izany le sambo ataon'i Jesosy tahaka ny estrady mampianatra izy sambatra ny olona zay many zao Petera n'izany zao nazahoako trondro mampianatra Jesosy mbola iantsony Jesosy io zao tirangatoko ela be inona koa ary zany vita ny fampianarana Petera mba mikarakely ianao ahoana ndao any ampovoan'ny rano ndao arako aninona eny anarata aiza nitondra ny amin'ny alina mihinana za professionnel am-pandroana andao fotsiny iny arako tanao zany le tsika mpanao zany iny arako efa misy sitrapona any amandry iny arako tonga ary ampovoany ary ary tsay amin'ny akavanana voalohany indrindra try tompo za professionnel nandritry ny alina tsy nisy na ndray ary eny fa noho ny teninao aloha dia alefako miandry amin'izay stom ary toatra misy stom toatra misy stom tena misy ohatra ny azoko aneritreritra hoe Petera sy Jesosy miara-misitsiny tena misy ozy Jesosy misy ampidiriny mbola lasa ihany eo amin'izay voatina ahoana ary zany amin'ny fotoana tokony tsy misy trondro ahoana misy sa tsisy tsy misy trondro fa misy rehefa eo Jesosy taiza nefa nazahoan'ny Peterana io vokatra ny fanomezany an'le sambo tsy ampafolony eo ianao zao manana fiara dia raha mba miteny ve ny olona raha mba hanao tafika masina izay tany amin'ny fiarako zao simba fa mba omeo ange hitan'Andriamanitra ny hitahinanao olona anankiray izay tena sahirana nanamboatra poketra mbola hany le ray aman-dreny samba finosy ty baiboliko ty dia le olona nanao commande spéciale ty olona ty koa mila vanina hitandray aman-dreny ataotra izao ny paosiny dia ato amin'ny ilany ato misy paosiny dia ny sisiny atao an'izao dia ty atao an'izao ny olona rehetra rehefa manao baiboly dia ohatra izao fotsiny ty koa raha nga tena mila vanina mihitsy moa ray aman-dreny mba ataovy ela be izy vao navitana io fa izay ny fandresendahatra tao aminazy na zay nameny tompo anazy hitahiko anao aiza koa ny hitahina ity ve ady mifiry manao firy alina io ndray fa tsy mety ndray be filirindiriny be ary rehefa zavatra ny spesiala zay dia ny vokany inona ny vokany inona ny tianareo lasopy tsotra sa lasopy spesiala fa ohatrina lasopy tsotra 500 fa ohatrina lasopy spesiala 5,000 sy ray alina ary izy ela be mety eo amin'ny sakadiny vao miala vany fa rehefa tonga izy tonga dia hoe tsy misy vaty atoka fa raha 500 tonga dia iny ny ramose dia nareo mijery an'ilay 500 ahoana ko ty ary zao madiro sa ahoana
fa ty io baiboly io fonony io netin'le olona tany le mpanompon'Andriamanitra io moa zany dia asa soa fa miverina le mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny mila folo ohatra le an'iny folo mbolina folo vita ny folo mila roapolo vita ny roapolo ray aman-dreny makanisa anao atsy an'le mpivarotra atsy fa nazatra raha olona terinao vokatry ny fanekena le sitrapon'Andriamanitra hitahiko anao io fa io ataovy reny olona zay mahafapo an' Jesosy dia omenanao zavatra rehetra aza mitehaka mihitsy fa tsy maninona ny olantsika ny hoe faly miaino fa rehefa hoe andao amin'izay ary andao amin'izay ary Andriamanitra ve mitahanao dia lasa anarany fotsiny ve le izy mba jerijereo kely le akaikinao botrabotra sa manifinify dia mba manatona le olona botrabotra reny ahoana natongana botrabotra zao dia sahana kosa ve nyteny ianao kosa raha nga avoan'ny albumine ianao mba tongana botrabotra kanefa efa tenin'Andriamanitra hoe fitahian' Jehova mahampanankarena tsy azon'ny fisasarana piny zany misy olona ngety aneniko aminareo fa nykomandy fotsiny fa tonga dia milamime dia ianao amin'ny firmaraina fo amin'ny efatra sady ianao mbola za moa zany efa mpiasa ato dia amin'ny firindray vao matory dia efa miteny amin'rehetrarehetra za efa solafana remenakaviko nareo koa moa zao ny tompony vola sy ny rehetrarehetra fa manina raha vadika ilay tantara raha zavatra anao vadika ilay tantara ianao tsy hisambotra tsony fa dia tokony manome zany atondray ainko tsy mandrotsaka efa miteny anareo fa tsika hoa tena mahay fa rehefa iny ary paster izakoana nagisitra aminao ifaninanana izy ty eo amin'iny amin'izay ny zavatra mitranga tena tenenko atsika rehetrarehetra hoe mandehana aovy le izy ao misy tantarany Davida ao ary mba manana fahasaritan-tsaina misy mpanompon'Andriamanitra lasa izy mbola angataka tany ao zany mba mangataka aminao zay fa mahana miaramila tompoko dia nona sy sahirana dia sahirana io olona io tena mpanankarena be misy an'le hoe Abigail zay le izy hafa le vadin'ny Saoly le zanaka vavin'ny Saoly dia niavinavina zany teny aminareo ny olona tafapetraka amin'ny fitondrana eo amin'ny firenena sitrapon'Andriamanitra io fa aza miady amin'ny hoe famaninona efa fantatry le ranga fa efa voaositra ho mpanjaka Davida inona moa zenao izy fa inona ny resako amin'ny zanaka Jese zatovy ny rahany Davida verina vany le zatovy zao tompoko ny tenenina tonga toesy Davida nareo efa jatolahyreo ampidiry ny sabatra lasitsika makany fa le vadiny le rangany tonga saina hoe tsy mety nataon'le vadiko verina vany izy fona tompoko fa iny olona iny araka nabala moa sa izy anaran'le izy tena adala araka ny anarina izy fa dia mamindrafo amiko fa omeko anao izy le vatsy zay dia davinao noho nataonao izy dia ankasitrahako sao dia verina afaka herinanitra tapabolana maty le rangahy dia jerevy tsara amin'izay ny afetseny Davida satria io rangahy io miliardera ary mba afetsifetsy takan'izany ahoana nataon'i Davida nampaniraka mpanompo izy zatovy mpanao tononkalo resy lahatra aminao ny tompoko ka ny fandriny dia ho alainy vady ianao inona tsy napeten'liziko le olona maty vadiko miliardera nanambady miliardera amin'izay Davida dia iteny venareo tena Davida zany koa tena enjana eko ny men'Andriamanitra anazy fahendreny fa misy fotoana nge misy zavatra efa mandondono ao amintsika ny fitahiny tsika miteny oka aloha ndraso aloha sy ny sisa fa manomboka ny roany atao vety ny tananao eto mifonao eto averena tsy kahidry tsony amin'ny asan'Andriamanitra
verena e voninanome azao hitsangana mihitsy azao tsisy mitsangana eno tsara de araka n'lay zavatra nyresantsika teo na teo hoe vola ny fotoananao ny herinao ny zavatra raisinao ny lovanao ny talentanao reo makasika ny vola atsangany tana zay tsy manana talenta eto ny sasange ny talenta zao fimenomenomana za vao miala eto de efa mieritreritra inona no menomenomako ny eo an-trano vao tsy vita lay savoleo ataoko misy mahita ny Jakoba andra vao miditra anareo de misy devoly mihitsy misy devoly anareo mety zay ve zany ny fanomezam-pahasoavanao fa na izay arany raisinao toko miova anao mody enta zany tonga de henonao nandray ary misy tenin'Andriamanitra amin'ny tena sambatra kokoa ny manome noho ny mandray ny kristianina nefa ny danzabe raha tsy amme ary mikaraikina de oentin'le dekona zao de arahana foana ny lasany satria aniny fonao io le mamona io le atao amin'ny mamona ary ny tanjony de vola ianao tsy anome tsy afoy ho an'nasan'Andriamanitra mihitsy misy olona tsy manao zavatra raha tsisy vola ary misy ve fitiavana noho ny vola misy ve aiza misy ve rahalahy eny tsy nazavonao anazy tary zany hoe tsy ampy vola ianao tsy ampy boby petrika tsara tonga de tsy zakako e tena ambony kalibre be reo fa efa fantatra reo am'izay ny vola tsy le ao am-paosy rery fa ny talentanao ny fahaizanao ny herinao ty fisainanao ty koa rehefa ve hivadika vola fitahina fa ny anareo masy tonga de le hoe Jesosy eo raha mety aminao ty arotsaiga miliara aza matahotra ianao fa ny 100 million de omeko ny paster Erzoro rehefa tonga izany nyandrika ray volanako herintaonako rehefa nandinika ao ry tompo raha mba mety aminao de ataovy 500 million fa ny 50 million nge tena omeko any paster Erlanty indray nyandry farany valim-bavaka ameo an'le olona le ampafolony le izany mbola tsy azaka ampafolony avony lasa mifandahatra amin'Andriamanitra de aveo rehefa nandinika tsy marina le fampianarana fianao ara tsy nanomboka ianao ary tsy nanao ahoana moa nafantaranao fa marina le izy de ozy le tenin'Andriamanitra hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova tapitra ve le volany am-posinareo tsara ve le fampianarana tavy ambony ray tsara fampianarana araka ny fanarahantsika raha vo tsara le fampianarana finoana dia rahanasy tanareo amin'izany araha fa raha isyrahatra le izy ray aman-dreny dekona hofeny ihany ty zay nge ho any teneniko anareo hoe Jesosy de tena miasa mankasitraka atsika rehetra Jesosy o Jesosy o indreto ny olona kely finoanao Jesosy fa mila hery Jesosy o indreto ny olona manatona mba ho fonjena manatona kely finoanao Jesosy fa mila hery mamaky fitraka mety raha totsy fiakarana de mety tsy ho afaka herikereo ihany Jesosy fa mbola no ihany Jesosy dia mety tsangantsika hivavaka de rehefa mila ohatrany hoe tsy nahazo herinareo tamin'ilay fampianarana teo nahazo sa tsy nahazo
inona moa ty fampianaran'ity fiorenana sinina moa fampiorenana sa fiorenana sa ina lizy dia milohan'ny vavahakitsika dia andeha ataontsika aloha le iray tsy misy soay afa-tsy Jesosy ny andininy voalohany sy ny faharoa dia hivavaka isika tsy misy soay afa-tsy Jesosy na vokony areny tany manakarena ho mahita azy faly ao aminy re aho faly miaraka aminy Jesosy tokana na tena mantrasa mona hoe faly ao aminy re aho vavaka isika Jesosy misaotra anao fa tsara ianao dia mametraka foana izao fotoana izao ampelantananao zay Jesosy dia aoka ny fanamasinao ny asa saotra Jesosy amen. Napetraka isika miarabantsika rehetrarehetra ary manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy miarabantsika rehetrarehetra ihany koa ao anatin'ny tambajotra serasera ao satria misy olona eo amin'ny 80 mahery eo tsika manaraka amin'izao fotoana izao dia azatsoina mihitsy aloha momba ny vavaka tendrombohitra ho anareo izay any an-trano le manaraka fa manao vavaka tendrombohitra rapitso ny tobo Masina Modanerana dia maneny foana le telefona dia tsy maintsy tapahana foana le apelanareo ianareo le miantso le manaraka ao anatin'ny tambajotra serasera mihitsy le miantso dia azatsoina mihitsy aloha fa alao aloha mifantoka aloha zay sa tsy zay velona sa tsy velona mba te antany ahako firy iza aminareo nefa teto foana satria te iorina rahalahy erika aloha hitako tena mazoto be mihitsy iza koa efa teto foana isaka misy ny azoma manifika ohatradray zoma mafinaritra dia tonga foana atsakana ny tanana saotra anareo le tonga foana dia mba te antany kely ianareo efa niova ve ny finoanareo sa tsy niova efa tafaorina tsara sa mbola tsy tafaorina ohatrany tsy samamaly tsy hoe matonareo mbola tonga eto indray dia hoe tsy niorina akory fa hatramin'izay nisy ny fampianarana dia niorina tsara nareo sa tsy niorina sa nitingitingina tery fotsiny le finoana dia rehefa voadona dia maninona menjera sa tsy menjera izy rery zao ny mamaly tena niorina izy ny fampianarana tahaka an'izao reo olona dia indraindray lasa ataontsika fahazarana fotsiny lasa ataontsika inona hoe andeha ho any Taninanandrano fa ao indray miaramila ny Kristy ampianatra ao indray dia ny atongavantsika aty dia le imeme sy le mihaino tantara le tantarain'le mpampianatra zay sa tsy zay misy manao an'izany ny olona fa tsy haitsika ny mandray an'le hoe ny zavatra rehetrarehetra zay nampianarina teo dia tokony atao inona araisina dia ampiarina dia hiainana mihitsy zany ane mahatonga mijery za zao raha mijery dia mijery ohatrany mbola marikivikivy foanareo ohatrany mbola ketraka foanareo araka le fampianaran'ny pastera Herzo teo ohatrany jereninareo ohatrany mbola tsy mety miorina tsara fa ohatrany mbola maninona mbola ikoto ihany no nareo no miteny an'izay fa raha haitsika ny mandray tsara n'le fampianarana haitsika ny mampiatra azy velona ny finoana ao anatintsika sa tsy velona tokony tsisy zavatra mahakivy atsika zany fa ny olona tsirairay ane voajerena dia hiteny amin'ny endriny eny zay sa tsy zay vao mijery zao dia vao mijery anareo zao dia fantatra hoe ianina zao mbola mananaty-tsaina ary ny akanesany ianina eto to dia fantatra tonga eto izy satria izy manana inona manana olana matetika dia izay foana ny zavatra mahazony olona tonga eto izy satria manana inona manana olana fa tsy hoe tonga eto izy hitady an'izy
fa ny olana aloha ny atongavan'eto a zay izy vohitady an'izy tady an' Jesosy. Aoka rere olona mba tsy ho zanontsony amin'izao iainantsika izao ane io resaka mamona io. Ndao aloha jerentsika ny tenin'Andriamanitra satria le mamona ary indraindray tsy fantatritsika koa hoe inona ary le mamona. Maro zany sa tsy mariny? Atsangana izy mbola tsy mahafantatra. Jere mbola betsaka ny tsy mahafantatra. Matio toko fahaenina. Matio toko fahaenina. Ao. Dia ny andininy fahaenina amby roapolo. Fahaefatra amby roapolo azafady. Io ihany. Dia vakio mafy amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetrarehetra mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny anankiray ho alana ary ny anankiray ombany ary ny anankiray amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Ray masino. Dia jereo le mamona. Inona ny hitanareo amin'le mamona? Arena. Misy sifra kely eo. Dia ery ambany ery. Dia ery ambany ery izy manazava. Inona ny dikan'le izy? Arena. Raha azavaina kokoa zany dia tsy haintsika mihitsy ny mampiaraka amin'Andriamanitra amin'inona? Arena. Tsy haintsika ny mampiaraka an'Andriamanitra amin'ny arena. Ary tsy hain'ny olombelona zany. Zany akory tsy miteny hoe pastera Irlanty mihitsy miteny hoe tsy mety hono zany ny manan-karena. Tsy izay a. Ary io koa nefa tsy hoe izay manan-karena rehetrarehetra dia tsy mahay manompo an'Andriamanitra. Fa mbola ho azavaina amintsika izany. Fa matoa Jesosy nampiteny an'io, nampitondra an'io teny io, dia tadidio tsara. Fa sarotra be ny mampiaraka amin'Andriamanitra amin'ny arena izany. Eo zao nareo raha nampianarin'ny pastera Herzo. Mafoy sa tsy mafoy? Dia misy ny mafoy, misy ny tsy maninona. Dia raha zany ohatra nareo teny am-pitoerana, nitsangana fa tsy voatery naka ety, fa naminaka ety koa raha dia niteny an' Jesosy hoe Jesosy aty ny tenako atolotro satria ny fanatitra tsara indrindra dia ninona? Inona tsara? Aoka ny tenanareo fanatitra maninona ozy izy? Dia maninona? Masina. Dia maninona? Tsy voatery. Ianao mantsy mety tonga eto mety zista freanao sisa. Zay sa tsy zay? Na mety hoe tsisy koa raha ny aposinao. Dia menatra ianao ny akety. Fa raha tena vonona ianareo mitsangananareo dia nanangan-tanana dia naninona? Nanolo tena ho an'izy? Ho an'i Jesosy. Tadidio fa zay ilay tenin'Andriamanitra nivakiantsika teo. Aoka ny tenanareo fanatitra velona masina sady maninona ozy izy? Akasitrahan'Andriamanitra. Zany anie ny zavatra tena takian'Andriamanitra amintsika. Ary ny tena zavatra mitranga dia izao. Ny amin'ilay resaka mpahafolo-karena teo satria resaka mamona moa ny lohahevitra. Ary rehefa mandeha io ampahafolo-karena io ka raha nahazo ray alina ianao dia ohatrinona ny ampahafolo-karenanao? 10,000 AR. Dia rehefa nahazo ray hetsy ianao dia ohatrinona? Nahazo 2 hetsy? Nahazo 100 millions? Eo amin'izay tsika ilay manomboka sahirana ame an'ilay iny? Ilay ampahafolo-karena. Sahirana sa tsy sahirana? Lasa ny sainao hoe ty ve dia ty 10 millions ty ve dia ho alefa izy? Ho any am-piangonana atao ampahafolo-karena. Tamin'izy mbola kelikely aloha dia maninona? Vita sa tsy vita? Vitatsika izy tamin'ny mbola kelikely. Zany anie mampanahirana an' Jesosy mitahantsika. Satria tsy haintsika ilay mizaka an'ilay mitondra an'ilay fitahiana mena izy. Meny Jesosy. Dia sahirana Jesosy. Ty tantara anankiray ty tantaraiko anareo. Ngiazy Ilibera sy ny bebe an'irery ny tany ambanivohitra. Dia rehefa mivavaka ireo dia nahazo fitahiana. Dia rehefa nahazo fitahiana ireo dia izao. Alao mihitsy aho izy Ngiazy Ilibera dia hiakatra any Taninanarivo.
fa mba nahazo fre satria le fitahiana men'Andriamanitra nahazo inona nahazo asa izy nahazo asa tsara ty Taninarivo dia rehefa nahazo asa tsara taty Taninarivo izy dia lasa izy lozan'le renibeny rehefa tonga ray volana taty dia mbola navita ny antso foana mbola navita naninona ny antso nampafantatra mandeha tsara ny zavatra nataony taty dia mivarotra inona izy nareo mivarotra kafe rehefa nandeha elaela ka nahazo vola nisimisy nga Zilbera lasa adino le renibe tanetany izy tany ambanivohitra tsy tsaroana tsony fa variana ny fiainana teto an-drenivohitra nanomboka teo amin'izay zaka ny fitahiana sa tsy zakany tsy zaka ny fitahiana zany mampanahirana an' Jesosy amin'ny fitahianantsika anie ary zany no mahatonga an'Andriamanitra miteny foana hoe tsy hainareo ny manompo an'Andriamanitra siza ozy izy mamona tsy afaka miaraka mihitsy ireo ary io le fanahy mamona io no mahazo ny olona amin'izao fotoana izao satria ny olona amin'izao fotoana izao dia mikatsaka ninona ny anankarena zay sa tsy zay tsy miasaka afa-tsy ny arena ny olona ary ny tena zava-doza vao nivoaka tamin'ny gazety zao mpizoda miady hitanareo iny tamin'ny gazety iny sa tsy hitanareo vola ohatrina le netivana 3 alina maty ny anankiray fanahyn'izany mahatonga an'izany dia vola ny mahatonga an'izany vola 3 alina ny edivana dia ny famono maty mihitsy dia nefa rany ny anankiray maty ny anankiray aiza satria resaka inona zany resaka vola mamona rehefa tsy haitsika mitazona ny fitahiana men'Andriamanitra araka le nampianarina teo raha etsy ny azontsika mbola vitantsika ihany aloha mandrotsaka ohatrinona ray alina fa rehefa tonga 100 million amin'izay tonga 1 milliard ka raha 1 milliard zany dia ohatrinona ny ampahafolony ho arotsaka sa tsy ho arotsaka tanareo fanareo raha tsy samamaly satria matahotra nareo raha tonga eto amiko marina ve zany dia ho vitako sa tsy ho vitako vitanao zany sa tsy vitanao mora anie le miteny hoe vita fa ny manantanteraka ny maninona sarotra sa tsy sarotra ohatrany hoe le manompo an'Andriamanitra mora rangamy manompo an'Andriamanitra fa rehefa tafiditra ao amin'ny fanompona ianao maninona tanareo fa tsy samy teny nareo satria nareo fa manompo an'Andriamanitra dia efa hitanareo tsara ny asarotany amin'inona fanompona an'Andriamanitra tsarovy aoka ho tsarovantsika mandrakariva fa Jesosy ny satroka tsilo aloha vao ny satroka inona satro-boninahitra dia ohatr'izay ihany koa ny lalana tokony ho diavintsika satria tsika kristianina mpanaradiana izy mpanaradian'i Jesosy tsy maintsy misatroka tsilo aloha zay vao misatroka inona satro-boninahitra dia Jesosy tsy maintsy nandalona inona zay ny tsy maintsy tokony andalovantsika kristianina amin'ny lalan'inona azo fijaliana tsy maintsy misy fijaliana aloha zay vao misy inona fahasambarana aza manaotro zao fotsiny androany tokoa tena marina tokoatra zany fa zay ny lalana tsy maintsy izorantsika dia jereo tsara ny mahazo an' Jesosy rehefa voky fitahiantsika rehefa lasa nanompo amin'ny mamona ny olona anankiray dia sahiran' Jesosy mijery atsika sy miantso antsika indray hoe andao aninona andao hiverina ohatra zany le ramatoa be handeha mihitsy aloha hiakatra ho any Taninarivo aloha izy hijery an'izy jery an'i Zilbera dia rehefa nandalo Zilbera kafe izy dia ozy izy ato mihitsy angamby Zilbera kafe satria kafe ny maninona kafe ny namidiny Zilbera taty Zilbera kafe lazainy fa Zilbera kafe sahiran'i Jesosy mijery atsika rehefa lasa manompo an'io mamona io tsika satria mavoan'ny olona anie amin'izao fotoana izao ary ny zavatra mampalahelo dia izao hoe rehefa alarobia izao any anatin'ny fiangonam-pifoazana lasa vitsy ny olona fa maninona inona ny antony satria ny olona variana mitadinina satria nareo koa raha tratran'izay dia tsy samy teny
Variana mitady inona ny olona? Tady vola ny olona. Za moa nitory-teny tao Taninanandrano tsaiko tamin'ny oveny tamin'ny tampabolana iny. Dia niteneniko mihitsy fisotroana rano Jesosy. Fa maninona ny olona tamin'ny fisotroana rano Jesosy taloha feno redy Jesosy, feno mitato, feno hatrany amin'ny quatrième. Fa amin'izao fotoana izao fisotroana rano Jesosy tsy feno ara ny ao amin'ny redy Jesosy. Satria ve lasa manan-karena daholo ny olona, satria ve efa nahazo an' Jesosy ny olona, dia lasa tsy mankaty am-piangonana intsony. Inona ny anton'izany? Anjarantsika tsirairay avy mieritreritra. Anjarantsika mandinika sy mieritreritra n'izany. Ny anay any ambanivohitra any dia mahagaga mihitsy. Izao moa fiakarany vary any. Fa mandeha ianao, mandeha manao fotoam-pifoazana, olona roa ny ampivavahanao ao am-piangonana. Satria miakatra n'inona? Miakatra ny vary. Dia rehefa tonga ny lahady, tonga be dia be, dia eo amin'izay pastera miteny, Jesosy aloha mihitsy izay hivavaka androany aloha, ataovy ratsy ny vokatra. Tonga dia misy mpivavaka manao an'izao, ino ty tenen'ny pastera? Satria eo am-piomanana miaraka amin'ny dekona dia niteny mihitsy hoe aloha mihitsy aloha pastera, aloha mihitsy aloha izay Jesosy hivavaka, ataovy ratsy daholo ny vokatra. Fa le fiakaran'le vokatra tsara mahatonga ny olona tsy makaizy, tsy makany am-piangonana. Tsy ny any ambanivohitra rery no mitratra an'izany, fa naneto an-drenivohitra koa ary. Ho an'izay mpanao asa-pifoazana any ambanivohitra mahatsapa an'izany. Fa maninona ny olona no manao an'izany? Satria tsy hain'ny olona, tsy fantatry ny olona hoe avaizy io vokatra io. Avany amin'iza ny vokatra? Avany amin' Jesosy. Avany amin'iza ny fitahiana rehetrarehetra izay ao amintsika any? Avany amin'iza? Avany amin' Jesosy. Raha ty fampianarana ity fa tamin'ny vao nanomboka ity tao amin'ny redio sosiety teo, ao na fijerinareo azy. Be olona sa tsy be olona? Be olona. Satria ny olona rehefa neny avao ny finoany, tsy haiko hoe nenakaiza ny finoany, dia lasa maninona tsy kelikely amin'izay? Paritaka. Tsy ny eto ihany antratra an'izany, fa tsika rehetrarehetra mihitsy amin'izao fotoana izao, ary ny fiainantsika olombelona mihitsy amin'izao fotoana izao, raha tsy mitandriny tsika dia ny devoly indray no aninona? No anapotika. Satria ny olona rehetrarehetra izao lasa nivadika manompo an'izy, manompo amin'ny mamona. Fa maninona tsika fo maraim-be? Inona ny antony ifoazantsika maraina? Tady an'iza? Ataovy an'izao ny tananareo. Misy efa voary mihitsy amin'ilay. Eny mety kesera ny asany. Mitady an'ity vao ny fo maraina dia ty. Misy ary manadimy mihitsy mivavaka. Misy ary tsy matsiary mihitsy matoa mbola velona eny atrapam-monjena, dia noho n'izy, noho ny fitahian' Jesosy, adino hatramin'ny mivavaka. Izany mahavoan'ny olona. Satria dia lasa. Ndray mandeha rehefa nresaka tamin'ny mpitary-posy ahako. Za pastera ozy izy tena, izy amin'io zany tena fiera be mihitsy hoe mpitarika inona? Mpitarika posy. Dia miresaka eo. Za pastera ozy izy tena mahafinaritra ny aty asako ty ny aty, tena tiako ny aty e. Fa ahoana ho ary ny aty? Za ihany ny patron tenako ozy izy. Za ihany ny patron tenako. Dia ianao ve hoa tsy mananeritreritra hiala amin'ity asanao ty? Ny aty pastera efa tany amin'ny dadabe anay nefa nitarika posy, dadanay nitarika posy, za koa zao mitarika posy, ny zanako manampy ana mitarika inona io, manosika inona? Manosika posy. Zany hoe izy mianakavy zany dia naninona daholy? Tarika posy. Dia tena fiera mihitsy izy amin'izany, tena hoe tena tiany mihitsy hoe zay ry mianakavy ane ka tamin'ny fitariana posy. Za tsy miteny hoe ratsy le fitariana posy, tsy zay a. Fa ozy ako matsy azy, ianao ve zany hoa dia tsy mba mananeritreritra hoe mba hiala amin'ity, satria ozy izy pastera Herozoto hoe rempitarika posy ireny, inona no ampiasaina? Sandro no ampiasaina.
ka inona ary no ataoko ry pastera mandana mivavaka ho a dia mangata amin' Jesosy fa mbola didavinao ny tarana kokoa mbola didavinao an'inona hitarika posy ihany dia ohatra izany tsika rehefa nalain'Andriamanitra taritsika dia tsy haintsika mipetraka miaraka amin'Andriamanitra fa mbola lasa indray tsika makaiza verina azonareo tsara le izy itsika nalain'Andriamanitra tery ambany tery dia napetrak'Andriamanitra teto amin'ity seza tsara tare ity dia rehefa teo tsika netiety ny fiainantsika ara-dalàna tsara lasa nanam-bola lasa nanana an'izay ilaina izay nydedavina rehetrarehetra dia rehefa avy eo ilay olona nametraka anao teo amin'ilay seza tsara tare adino sa tsy adino adinonao ilay olona fa lasa ianao nandeha ny fanao n'izao tontolo izao indray dia niverina anakaiza ianao ny rehefa miala amin'i Jesosy dia lasa miverina iza indray verina ery ambany indray move tsy zany nataon'ilay zanaka lioka tioko fafiry haitsika sa tsy haitsika toko 5:10 tantarany zanaka dala rehefa tao amin'ny rainy tao izy dia nahazo ny zavatra izay nylainy niadana izy tao fa rehefa niadana tao dia tsy nafinaritra amin'ilay fiadanana fa lasa indray izy nitady fiadanana akoatra ny taiza akoatra n'ilay tao amin'ny ray aman-dreny tady dio tsara ry havana fa ny zavatra anankiray izay nomen'Andriamanitra antsika dia tsara sady manenina mahasoa tsara sady mahasoa ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika Andriamanitra tsy manome zavatra ratsy ho antsika izany move misy ray aman-dreny ka manolo bato mafana ho an'inona ho an'ny zanany tsy misy an'izany dia ozy izy ny sasany haiko maninona izay pasterany tsy mety matavy mihitsy izy mba maniry ny atavy atsakanao ambony ny tananao dia hitan'i Jesosy zany izy maniry ny atavy renondry pastera maniry ny atavy tsisy tsony satria matahotra indray fandrika izany raha tianao ny atavy dia izao vokiso tenin'Andriamanitra aloha ny ao anatinao ao izay ane taloka oatra an'iny andrasy fa ho asehako ilay sary taloha ohatra aloha ianao ihany ny asehako azy manao na fijerinao azy hitanareo fa tonga dia naninona izy to dia me izy tsy nino izy tena mbola kely noho pastera José alay tena kely fa rehefa nandray an'Andriamanitra amin'izay rehefa nandray an'i Jesosy tsy amin'ny eritreretinao dia lasa maninona dia mahasosotra amin'ilay izy tsy hoe mahasosotra fa zaona indray ilay pastera be loza izy ny olona satria ny fijerin'ny olona ohatra ny boribory be ninona aona fijerinao azy takely tena kely ary eo ampanaovana mariazy ara tamin'izany fotoana izany tena sahirana mihitsy ny mpampiakanjo tena sahirana satria tena taifinina ozy izy fitenena taifinina tena mahamenatra aho tena mahamenatra fa rehefa nandray an'i Jesosy amin'izay tena hoe niaina niaraka tamin'i Jesosy fa tsy eritreretinao ane atavezo aloha ny finoana avereno atavezana aloha ninona atavezo aloha ny finoana aza maiky ny atavy vatan'izany fa rehefa matavy ny finoana ao anatinao dia maninona ho azy ny nofo ny fanahy foana aloha ary iny tena masarobidy an'Andriamanitra io vokiso tenin'Andriamanitra aloha ny fanahy ao anatinao ao io fanahy io ane re olona le mila sakafo io fanahy io le mila kolokoloana isan'andro san'andro za zao mahita anareo tonga eto dia ozaka tena voky ny fanahanareo androany voky ninona voky ny fanahanareo androany raha mbola miampy mivavaka tendrombohatra rapitso eny soavy merina vao maika voky polisy vao maika maninona izany teo voky polisy ary ndao mba hitiaka ao anareo ary satria ny fanahy ao anatintsika ao no tena masarobidy an'Andriamanitra indrindra tena sarobidy aminy ny fanahy ao anatintsika ao aza tsinitsiniavina aza takalo amin'ny mamona za dia miteny anareo aza takalo amin'ny mamona fa amin'izao fotoana izao dia io mamona io ny matimatesan'ny olona na any amin'ny resaka fanompona an'Andriamanitra ary dia asiana calcul
za zao raha mandrotsaka dimanjato zao a tsisy frayako modintsony, tsisy gote amin'ny mpianatra tsony, tsisy an'izao tsony fa mba manandrama, aza manao inona? Calcul. Aza manao calcul. Zany akory tsy miteny anareo hoe tonga dia teneny pasterery zosy pasterery lany to aterina aty ampiangonana daholo mihitsy ny fananana rehetra ao an-trano. Tsy tompoko, fa mahafoiza ho an'izy ho an'Andriamanitra, mahafoiza ho an'Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao a dia izao nareo sezireo ary ao ambany eo, rehefa mandinika ianao dia tsy fon'ny olona ny fotoana ho an'izy, ho an'i Jesosy. Tsy fon'ny olona ny fotoana ho an'i Jesosy, fa ny lasa hiazakazahan'ny olona dia any amin'ny mamona ny vola, satria mivola hono maneno hozatry ny laingany devoly zany. Teneniny eo akaikinao hoe laingany devoly zany. Ny zavatra rehetra tadidio tsara, fa eto amin'izao tontolo izao a dia meratsy. Nareo ve tsy mandinika an'izany? Voalohany indrindra aloha io andro iainantsika io ohatry ny mefoy zay sa tsy zay? Raha mifoy maraina ianao dia miazakazaka ianao, tonga ny vetivety kely eo dia tonga ny amin'ny firy miletika amin'ny masoandro. Tsy haiko nareo raha natsapan'izany na tsy matsapan'izany. Mefoy ny andro iainantsika eto amin'ity tany ity, ary ny tena zava-doza dia izao ny firenena samy firenena zao dia mitady aninona? Hiady. Taiza mbola nisy taxa zany ko akarina 54%. Zany anefa ady tiana hipoaka mihitsy, apoaka io ady io, dia avy koa ny Rosianina ry avoaka mihitsy ny bomba. Dia iza ny anaran'ilay bomba? Raha-mpanara-bao foana reo, Satan numéro 2. Raha mipoaka izay bomba izay manidina 6000 km izy tonga any États-Unis, olona amanapitrisany ray maty, bomba anankiray mipoaka. Zany hoe raha mipoaka zany Satana, olona manapitrisany ray maninona? Ndray maty. Dia raha mandinika an'izany tsika, ny ady atsy Israely sy Gaza tsy mety tapitra, ny atsy Ukraine sy Russie tsy mety tapitra, ato États-Unis sy Chine ary firenena-dehibe tadidio tsara nefa fa ny firenena manitra dia lasa miankina amin'izy amin'ireo firenena lehibe ireo. Ny inona ny antony mahatonga an'ilay ady? Resaka inona? Mamona. Resaka mamona no mahatonga an'ilay ady. Zay io. Ary tsy misy mifandefitra mihitsy fa samy miseho maninona daholo. Nefa tadidio tsara fa amin'ireo firenen'ireo ireo olona dia misy kristianina be dehibe amin'ireo. Ary io firenena-dehibe io ary firenena-dehibe mivavaka. Rehefa nataony investiture ny filoham-pirenena izay tsy tononoko anarana, pastera firy 4 sa 4 ndray mivavaka. Dia mandinika ihany eny hoe ay ve ny kristianina zany ka ohatr' izany ihany koa e. Ary ireo manaraka mamony ireo nefa dia tadidio tsara fa saika kristianina daholo ireo. Zany navoantsika tamin'io resaka fahakalazana teo iny. Io resaka fahakalazana taom-baovao malagasy. Zaho tsy mitsipaka an'izay ataonareo amin'ny taom-baovao malagasy, fa ny fitaritana ny olona andeha hanompo sampy, iny tsy mety amin'ny finoko. Satria niterena ny olona nyzaraina mihitsy ny olona nyzaraina afo satria ino ny le afo maninona? Afo tsy maty. Dia maninona iny afo iny? Tondra fitahina, fanadiovana, ohatry ny fanafahana. Dia ozy ahako hoe diso zany. Raha nisy an'izany afo tsy nety mata zany ka zany famonjena, inona ny antony nakanesan'i Jesosy taiza? Teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa nandeha ilay fizarana an'ilay afo dia ireo dia jerena kristianina daholo ireo milahatra inondreo, milahatra an'ilay afo ireo. Kristianina daholo ireo.
tsy nahita mihitsy ianao ka hoe finoana hafa mizilmanina ka nandeha ny lahatra le inona lahatra n'le afo fa maninona ny kristianina satria ny kristianina te hanana an'izy te hanana amin'ny mamona rehefa tsy voafehantsika ny fiarahana amin'i jesosy dia lasa miazakazaka satana mamandrika antsika any amin'ny resaka inona resaka vola io daholo zao ny matimatesan'ny olona io ny azakazahan'ny olona tsarovo nefa riavana fa matoa Andriamanitra ny teny mihitsy manao hoe tsy afaka ny miaraka tsy hain'ny olona manompo tompo firy tompo anankiroa tsy hain'ny olona manompo tompo anankiroa fa rehefa Andriamanitra dia izy Andriamanitra le Andriamanitra tompontsika manan-karena sa tsy manan-karena manan-karena le Andriamanitra tompontsika ary ny ampianarina antsika foana dia zao aza maiky mikatsaka arena aloha rehefa miaraka amin'i Jesosy fa inona ny tokony katsahana fahasoavana zay fahasoavan'Andriamanitra zay ampo atsika zay ampo atsika ny fahasoavan'Andriamanitra fa aza maiky nitady arena misy fikambanana tanora ty zay ampianarako an'ny tanora misy fikambanana tanora misy olona manangona tanora dia angonina daholo reny tanora tovitovolahy reny andaontsika manao zavatra dia asainy manao zavatra dia ahoana inona ny problemanao dia ao etoako ny ekolazinao amena fitafiana ianao etoana an'izao ay olona manangona tanora io amin'izao fotoana izao ay ry zareo arc-en-ciel hainareo le arc-en-ciel LGBT ary ny tovolahy tanora no angoniny dia karakaraina eo ianao dia tonga matetika eo aminy ianao dia tolorany meny vola ianao dia karakaraina eo le tovolahy le LGBT ary zareo inona ny azavana azy amin'ny teny gasy ferahany lahy samy lahy na vavy samy vavy zay le LGBT lesbienne gay bisexuel dia ina koa le anankiray trans le manova ataovam-pananana ny farany mila fantatritsika zany dia angonina eo reo tovolahy kely ireo dia rehefa avy eo amin'izay rehefa manaiky azy dia anaovany amin'inona filana rehetrarehetra mila mitandronytsika mila fantatritsika zany misy amin'izao zany rehetrarehetra zany nisy tomany an'ny olona dia resaka inona resaka ty voly ty io voly io ihany ary zareo ny mahagaga fa manam-bola ireo tena manam-bola misy ara-moa dia tena hoe navitany nanaovany trano mihitsy masoko izao mihitsy ny nahita an'izany ary le olona ara-moa dia tamin'izay fotoana izay tonga dia nakahalana mihitsy satria nanandrana mbanan'inona ako ny teny hoe ianao zao ianao neho misy mahita fa tamin'izay fotoana izay tonga dia teo dia nakahalainy tanteraka mandraka izao tsy haiko anadiso anatrehan'Andriamanitra amin'izany nahoana ka zay no mila hitandremantsika amin'izao fotoana andro farany izao dia sotonony devoly mihitsy tsika amin'ny resaka inona amin'ity resaka voly ity aza atao resin'ny vola zany aza manaiky resin'ny vola aza manaiky resiny izao tontolo izao fa ny finoana ny men'Andriamanitra antsika dia finoana maninona matanjaka finoana matanjaka ary matoa misy foana izao fampianarana izao isaky ny azoma le finoana ao anatintsika mihitsy ny mila matao inona mila tanjahana mila miorina tsara tsika fa rehefa tsy tafaorina tsika vao mivoaka eto ane dia efa tsy fantatra efa mety misy miandry eo satria ny devoly mahafantatra ny olana atsika tsirairay avy ihany koa mila fantatritsika ane zany ny devoly mahafantatra ny olana zay mahazo atsika dia ozy izy ny devoly ndao akarifa zao meko rahetsy ianao dia eo anao misalasala tena tonga dia vita le ekolazin'ny ankizy rapitso zany mahazo ny olona zany dia milaza indray tena valobavaka kosa aloha tena nafinaritra mihitsy fa nahazo inona
fa fataro tsara hoe valim-bavaka sady tsy valim-bavaka. Mila mahafantatra tsara sika. Farany mandeha be le ora. Ny resaka mamona zavatra anankiray efa nahazo tamin'ny apôstôly. Fanina tonga ny Jodasy namadika an' Jesosy dia resaka inona? Resa-bola. Resaka vola. Na mpiray-tam-po tahaka an'izao ary izay sy pastery izao ary rehefa tafiditry mamona dia lasa mifaninona? Famono. Zany ny zavatra mampalahelo an'Andriamanitra. Fa maninona tsika mety resy ny vola? Fa ny vola nefa tsarovo tsara fa mamonjy sa tsy mamonjy? Iza ny mamonjy asy anao? Jesosy rery ihany ny mamonjy asy anao. Tsisy afa-tsy Jesosy rery ihany ny famonjena. Ary tadidio tsara fa tany amin'ny salamo ane dia efa niteny mihitsy Andriamanitra e. Ntaony jerentsika ny salamo fa 7:20 mino fa tsarotsika iny. Ny andiny voalohantsika rehetra miara-mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy Jehovah ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah ny miambina ny tanàna dia miaro-tory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo no mifoha maraina sy ny alipandry ko homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia maninona? Dia matory ary izy. Haitsika na dia matory ary dia hain'Andriamanitra mandrotsaka ninona? Fitahiana. Zany akory tsy midika hoe aza miasa na hoe aza mivoaka ny trano. Fa matory fotsiny ao an-trano ao. Inona indray ny manao an'izany? Ny kamo indray ny manao an'izany. Ny kamo indray ny manao an'izany. Mba manaova fotoana indraindray hoe za mba manao grasy matine kely eto. Fa tsy isan'andro ianao dia amin'ny 5 maraina dia miala ao an-trano dia amin'ny 7 hariva vao tonga ao an-trano. Lasa inona ilay tokantrano amin'izay fotoana izay? Lasa hôtely. Nefa ny mpitoroteny dia ny teny mihitsy. Ataony hoe jerentsika indray eo amin'ny mpitoroteny eo ambadika kely eo hoe ny voalohany ihany dia efa ahitantsika an'izany. Mpitoroteny toko voalohany aorianany eo abolana izany e. Mbola misy mamadika ela nefa efa eo akaiky eo. Dia jereo ny zavatra tenen'ny mpitoroteny ato hoe ny andiny voalohany, ny andiny faharoa azafady, toko voalohany dia ny andiny faharoa tsika rehetra miara-mamaky azy. Zava-poana dia zava-poana hoy ny mpitoroteny. Zava-poana dia zava-poana. Eny zava-poana ny zavatra rehetrarehetra. Dia ozy ahako mantsen'ilay mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amiko maly. Mandinika eo ny tena moa mpanao trano. Dia mandinika eo amin'letra. Tena ohatry ny mahalasa saina ihany setio fa ahoana ry pastera? Tsika fa mihazakazaka manao an'izao trano izao kanefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ahoana? Zava-poana dia zava-poana. Ianareo mifoha maraina io dia hariva vao miditry ny trano ka inona io? Zava-poana dia zava-poana. Rehefa tena dinihana anie ilay izy malasa sainy. Inona ny tokony hirotorotontsika? Haitsika raha tokony hirotoroto dia any amin'inona? Any amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa tsy an'ity fiainana mandalo eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mandalo anie. Mandalo neto. Tsisy mijanona eto izany. Fa zava-poana ny zavatra rehetrarehetra. Izao zavatra rehetrarehetra hitantsika izao dia maninona? Zava-poana izao. Zava-poana izao. Dia anjarantsika mieritreritra. Ary tadidio tsara fa mpitory teny dia anisan'ny teny mihitsy. Anisan'ny teny mihitsy izy.
fa zavapoana ary raha mamadika ianao dia izay foana ny teneny eo zavapoana zavapoana ny zavatra rehetrarehetra dia maninona zavapoana zavapoana dia izao nefa izy raha nanoratra anio ane izy anisan'ny nanana vady firy vadina arivo firy ny andevony be dia be firy ny ombony be dia be firy ny ondriny be dia be ny firenena rehetra naninona nanaiky azy ny zavatra rehetrarehetra nanaiky azy fa rehefa tena nandeha ny fotoana dia nanoratra amin'izay izy ay zavapoana daholo le zavatra be dia be taizy teo ampelatanany zany ny fiainantsika ka aza manaiky resin'ny mamona zany aza maiky resin'ny areny aza manaiky resin'ny areny zany fa andeo hiazakazaka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ampitombony finoana ao anatinao zany ny takian'Andriamanitra amintsika raha tianao no tahian'Andriamanitra anao tsy vitany hoe amin'ny ampahafolo-karena ihany na amin'ny fahafoizana ihany fa ataovy ny asan'Andriamanitra mahazo manompo an'Andriamanitra miazakaza amin'ny fanompoana an'Andriamanitra za tena mahita olona tena resy lahatra mihitsy fa izy na dia manana arena be dia be ary fa miazakazaka izy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra arakaraky ny azakazany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra vao mainka maninona ny ato misavovona misavovona zany eny ny tian'Andriamanitra atao amintsika fa saingy izao misy ny olona mandeha aloha manompo an'Andriamanitra dia rehefa manomboka misavovona ny ato dia maninona lasa mekely le aiza le ato raha vitantsika zany mampibalansa an'io inona ny dikan'izany moa miteny gasy mampifandanja dia hitanareo tsara mba ataovy mifandanjany dia izao rehefa mifandanja eo dia le ato akarina kely le inona ny akarina le fanompoana an'Andriamanitra ataovy miakatra le fanompoana an'Andriamanitra fa arakaraky ny akaran'ny fanompoana an'Andriamanitra vao maika koa ny ato maninona manenjika ndre mandeha aho rehefa tsy nanam-bola mihitsy dia hoy izay akamantsy an'ilay ranamana zay ndray androano aho io vola io ataoko mitady ahy maninona tsara dia ry pastera koa ranga mirediredi ny tsy fananam-bola fa ataoko mitady ahy io aho dia fiainako dia mitady ana dia hitsoahako ndray io dia mbola mitady ahy foana io dia maninona hitsoahako foana io misy zany sa tsisy ronona maly misy zany sa tsisy dia hozy izy nareo hoe amin'ny fomba ahoana ny isiny zany satria tsika amin'ny fomba raina dia mandeha mitady inona mitady vola fa mba manandramandray hoe ianao ndray raha vola no ataoko mitady ahy manomboko izao dia tazomy le tenin'Andriamanitra fa omeny anao zany na dia maninona ary ianao na dia matory ary ianao fa mifanohatra amin'izay ny le izy lasa itsika indray no mitady an'izy tady andravola tsika miazakazaka mitady an'izy tady andravola amaranako azy dia ty fijoroana vavolombelona roa taona lasa zay dia telo taona lasa zay dia voatendry hitarika ny fananganana ny toby eo am-bodanerana rehefa vita ny fanokanana tamin'izay telo taona izay dia nivorivory teo zay dia ndao ranga hanangantsika dia hoe hanangantsika dia ndao ary dia natao teo ny sarisary ny trano nahazo tany teo amin'ny 1 hektara teo tamin'izay dia andao atao 20 metatra ny alavan'ny trano dia za vao nyteny an'ilay hoe 20 metatra dia naninona ny loha ohatra misy zavatra nienjana zany tato hoe 20 metatra satria inona ny ao an-tsainao inona ny ao an-tsaina aiza no ananganana zany trano 20 metatra zany tadidiko tsara mihitsy tamin'izay
dia nanao an'izao eniko mihitsy nisy nanenjanondro zao enjana koa reto komity reto zany oa satria maromaro zay dia hoe aloha ary atao 100 metatra e satria nisy ny teny teo ngeza loatra zany aiza no anantsika an'izao satria ao anatin'ny olona maromaro tsy maintsy misy mieritreritra inona foana vola satria ny mpianatra Jesosy ary 12 misy anankiray mbola nieritreritra naninona hainareo ny toeny dia andao ary maromarotreresa natao 100 metatra ndao ary inona ny anomboantsika azy ndao antsika anao vavaka tendrombohatra ay re olona rehefa tokony anao zavatra anankiray tsika dia tokony miazakazaka makaiza aloha araka ny tenin'Andriamanitra hoe mekara ny tendrombohatra dia mangala inona dia ataoviny inona ataoviny tranoko fa rehefa tonga teny amin'ilay vavaka tendrombohatra dia tahaka ny tsy nieritreretiko ilay trano 100 metatra fa ny nieritreretiko dia zao hoe tsy maintsy meona aminao Andriamanitra androany satria nametrahanao zavatra maninona zavatra goavana ampanetretena ny tenenana anareo amin'izany hijoroana vavolombelona fa amin'izao tsika miteny zao ilay trano 100 metatra efa vita ny dalina eo ambony iza ny nanao azy io devis io nefa rehefa natsona ny teknisianina hoe mba mamoa kely ianao devis dia navoaka ny devis fa na mijery an'ilay devis raha tonga dia kivy ianao satria 2 milliards d'ariary zany ny devis an'ny toby ambodaneranao 2 milliards d'ariary dia nisy tonga saina moa manao hoe za mijery an'ity rehefa simba satria io koa mety ho tetik'asan'izy tetik'asan'ny mamona io anakivy ianao dia hitarika ny sainao hoe ary misy mpanoana ohatr' izao nefa ilay mpanoana tsy fantatrao akory na kristianina na tsy kristianina na mety olona tsy fantatrao dia andehanao hiazakazaka any fa rehefa napetraka tamin'i Jesosy ny asa rehetrarehetra amin'izao tsika miteny izao zotra tsara ara-dalàna ny asa ny tany ny toby ambodanerana dia eo amin'ny 3 hektara izy amin'izao tsika miteny izao ny antony tenenana antsika an'izany dia zao mba hampitombo ny finoana ao anatintsika hoe ho Andriamanitra topotsika io mba manao zavatra ngeza be izay tsy takatry ny saintsika raha ampitaina zao fo kely ane za mihoatra amin'ny pastera Herzo zay sa tsy zay pastera Herzo ne efa zoko be ako hoe matanjaka be io na dia samiraka ary zay fa maninona ny zany no ny fidian'Andriamanitra olohany hitarika ain'Andriamanitra atao amiko ain'Andriamanitra atao amin'iza atao amin'iza samy miteny ain'Andriamanitra atao amiko fa tandremo koa nefa sao dia ianao ilay olona matahotra le nitarika olona na matahotra ny anao ny asan'Andriamanitra fa raha voazay ny ao anatinao dia tadidio tsara fa tsy roso mihitsy ianao ary tsy androso ianao fa aza matahotra zany manao ny asan'Andriamanitra miazaka za foana tena tao anatin'izany fananganana izay 3 taona teo eo zay niseho ny voninahitr'Andriamanitra tena niseho ny voninahitr'Andriamanitra izy nareo nefa tany ambodanerana tsangana ny tanana sotra tompoko dia manareo mbola tsy tany ireo mba makanesany dia tonga avany fa rehefa tonga ny fanokanana ny ambodanerana dia zao olona raha nisaina ny fandraisana tamin'ny farany teo 10,000 mpandray fanasan'ny tompo fotsiny firy zany ray alina mpandray fanasan'ny tompo fotsiny mivera no isaina tsinony fa misy ara mbola tsy nahazo mbola tsy kotiana le tsy nahazo rehetrarehetra ny ankizy tsy mbola ny kotiana amin'izany fa ny vera mpandraisana ny kotiana tapitra zany dia voninahitra izy voninahitr'Andriamanitra dia rapitso zay rapitso misy ny vavaka tendrombohatra ndao mba hiaraka eny ambodasoavy merina eny hiaraka hiazakazaka eny tsika iona amin'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra rery any mety eto
le tiaka ataovy tiaky ny olona tonga volana zay izy tsy mijoro ny tombony joroany vavolombelona fa izy dia ninambary foana hatramin'izay marina sadiso nitrosa ve ianao nisy fotoana nitrosa ho anareo rehetra izay mikasa anao mariazy dia io misy olona vony ny karakaranareo amin'ilay sakafo hito rangaty traiter io atsangano tana izay mana projet hanambady Andriamanitra iny ty mahazo andretiko menatra ohatran'iny ary eo mavony kristianina izy aminareo mba mana vinavina lasa hanambady izy mamenatra dia hivavaka ny antsika izao inona ny olona tsy hanaovan'ny olona mariazy hita raka fa aza me tsara velatsia fa maninareo tsy manapa-kevitra dada tsy ampanele vory ary nisy taitra vo hoe resaka mariazy ohatran'za zany rehefa manapa-kevitra ho anareo ka efa hoe raha eo le olona dia jereo tsara bokosy ty zamanja jereo tsara rehefa eo le izy dia manapa amin'izay daty ray amin'ity le atao le mariazy zay fotsiny jesosy dia teneniny ray aman-dreny noho ny fahasavan'Andriamanitra dia anao mariazy izahay hita le miaraka amiko tsofirany zay dia tsy aza emotra ntsony io daty io fa zao kosa hoe mba angatahako aminareo le lehilahy kosa ny tokony efa miasa dia antan'io izy vous êtes miasa raha tsy miasa aloha le lehilahy dia atsilaina militra amin'ilay fanambadiana aloha ao tsara aloha raha misy ato tsy manana asa sitrapon'Andriamanitra mihitsy ianao lehilahy miasa fa misy zavatra tsy mety raha tsy mahita asa ianao misy zavatra tsy mety le izy tadidio fa nyrazambe antsika ane ka gardien iadama ane ka gardien saiteny ahoana le tenao loteny reky ianao hitandrina ny sa dia andana mijery dictionnaire fa natao hoe mpitandrina ny sa dia gardien ka so anao mitetateta hoe nyrazambe anay dia tsy ingénieur gardien ny razambe anao nasain'Andriamanitra niandry ny sa zay ny asany fa zao ary manao defi amintsika Andriamanitra ahoana avereny zay avereny ihany amaky an'le malakitoko fatelo amin'izay tsika sokafo ny baiboly lasitsika satria hivavaka amin'izay tsika efa misy mangididy mantsy etombavaka ao amin'le zay mivadiny ady etombavaka ao amin'le vola banky tsy mivoaka etombavaka nafa zany eo androany etombavaka ho afa mesazy eniko hoe alorangatraky ny penada isika loza koa tianareo malakitoko fatelo andininy fafito aloha boky farany ao amin'ny testamenta taloha zany fa sao dia ry amin'ny apokalipsy ry anao mitonantonana farany mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy satria hivavaka amin'izay tsika amin'ny anaran'i Jesosy malakitoko fatelo andininy fafito miara-mamaky tsika hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko nareo ka tsy nitandrina azy miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo kosa ho Jehova tompony maro nefa honareo ahoana ara ny fiverenanay nandromban'Andriamanitra va ny olona no mandromba ay ianareo nefa ho ianareo amin'inona moa nandrobanay ianao amin'ny fafolo-karena sy ny fanatitra voaozina amin'ny ozina ianareo nefa izao nrobainareo dia izao ianareo rehetra reo firenena izao andeny fafolo io amin'izay ilay manao defi Andriamanitra entonareo fafolo-karena rehetra eo amin'ny trano fireketako mba asikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho Jehova tompony maro raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampadiniko fitahina manambo anareo ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy animba ny vokatry ny tany intsony ireny ka dia avanim-bony voalobokareo eny an-tsaha ho Jehova tompony maro zany ny tenin'Andriamanitra atovy ary le ampafolony fa tonga dia efa milamina ny fiainanao ny sasarana moa amparayany tsy ataoniko narengesa miady varitra be
amenareo azanakareo sy le ariary zato iny fa efa tsy misy rainareo ary olona napidiro ary izay nanao fanatitra moana dia mibeba nao le fanatitra moana mandalo le fanatitra dia mody atao any-tana tsisiko aloha tsy mamera fa tsy ana fa ray aman-dreny sa dia mamenatra olona taloha fanatitra hitanao le vilia vy be reny dia zay arotsaka ao hita be ka raha madinika gdengdeng raha madiny rangera be sady mizesitra ianao tempo zany amboarina zay za aloha tsy mavita mivitanao pastera Irlanda enazy toby enay fiangonana zao mandeha any ray aman-dreny hitra efa nytany aminay efa nilokoana zao fiangonana efa soratana dia izao amin'izay ary ny teneniko anareo ny olona manam-bola manina ny olona manam-bola ny olona fa mandainga zay milaza tsy manam-bola va ianao mandainga ianao mandainga nareo raha tsy manam-bola fa arakaraky ny toeponao amin'ny vola no toeponao amin'Andriamanitra raha mikaraikina ianao amin'ny vola toy izy ho fampianarana tsisy namalina nyray ary iza nanome an'le vola ny nitsy mantsy tsy vola no any fa zavatra hafa hony zavatra aresa-bola mihitsy lozy ty ry havana ohatra amin'ny pastera rehetra ianao zao miliardera ray aman-dreny ianao ity olona ity ka tsy mamaly izy vanjavanjany dia izy zany mana 4 zany anao an'ity zavatra nakary ity fetsifetsy ihany pastera ndona mba hitory-teny any aminay kanefa ny tena marina zany lohako amin'le hoe hipotsaka ity iany ry havana Andriamanitra sao izany tory-tena manakarena vitaony tranony ampafolony patati patata vita ny tory-teny ny alavany ny voaty 10 mihetsy hitanao zany ny tompo fa potsapotsaka le olona tade oriny nefa tsy tirangaty iny nanao an'le izy fa olona tao aminay ihany ary olona io rehefa nanao an'le izy tsy nitrosa tsony fa ina hoa vivadina ataonao rehefa lafo ny kisoa araka ny nampianarinao pastera ny atsapafalolo fa le kisoa vo lafo izy zay vivadika to dia meko naovana n'le fananganana fiangonana tonga dia nataony tsy nitrosa tsony dia ny anazy koa ny tapany faharoa tehako ny olona resy lahatra fa tsy hoe zara fa nitehako io olona io no mikarakara ny sakafonay rehefa tonga any zay izy manome tsy mitrosa tsony io olona any aminay iny koa rehefa nampianarina nareo rehefa tonga any amin'ny tanimbary nareo roa dia vola ny tanimbary mana masina rahan'i Jesosy ararao ao dia nijoro vavolombelona pastera nataoko le nampianarinao fa mivavaka mahasositra be feno voalavo mangahatra n'le vary dinao anatao niesako le tanimbary le voalavo tao aminay rehetra pastera nikisaka tao le tanimbary tao amin'ila mipirisaka toaly azazy miteka misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy vary be dia be ny miakatra n'izao ny tenin'Andriamanitra tao mafy raha vo tsy ampiarina tsy mandaitra mamafy tsika zao ohatra n'izy any fafinao samy manao zao ny sasany sady raha marikivy amin'ny mamafy ny nitsy ohatra zao ndray mamafy samy manana ny famafazana ao samy manana ny famafazana hoa fa le olona ny teneniko anareo teo le ozy izy aho hoe tain'Andriamanitra tamin'ny apostolo-karena efa nisy fotoana zany fanena tamiko pastera ianao manao fiangonana tirangaha 10 million tsy marary anazy mihitsy manome an'io satria ny fantany dia zao tsy ao amin'le volany fony fa any amin'i Jesosy zay ny tsy ambaratelo farana aza matahotra anao fa miretange mbola misy ty afaka
fa hivavaka tsika. Ianao amin'izay amin'ny teorian'ity fampianaran'ity aza mikaraikina tsony rehefa risabola. Mikarakina? Aona ilay mikaraikina? Io indray. Ka raha tsy olona inona ka. Ianao koa amin'ilay vavaka tendrombohitra. Ianao ngena hoanina tsy hoany ary. Fa nga ianao mieritreritra fa hitona hita tombony amin'izany. Iza na hita tombony raha makany ianao? Ianao ihany ka! Ary raha tsy hoany ianao dia iza tsy mahazo tombony? Za ve? Ianao ihany ka. Ary rehefa tsy makany ary ianao dia zao ameo azy ny sekina 5 millions. Ny olana nge sady tsy mandeha ianao tsy menimena. Dina zany ny asanao. Mba fantatrao ve ao anatin'ity baiboly ity nge rehefa tsy miasa nge ny olona anankiray dia mandrotsaka. Misy olona nge tonga dia mirotsaka eo amin'ilay izy. Miteny amin'ny paster Elanty zany ianao. Alors raha za tonga dia hiasa dia asavy mibata an'ilay ciment. Tsotra toboko. Ny anankiray indray za mibata an'ilay vato. Fa misy miteny hoe za andovoly. Za tsy afaka makany tsinona. Ary ianao sady tsy mibata ciment, tsy mibata vato. Tsy nanome voly. Fa rehefa tokanana amin'izay ilay toy paster, zay nanao an'io, fiangonana io. Inona nataona teo? Inona idiranao amin'izany? Mampalahelo tsika. Rehefa ioty ny olona, fa rehefa mafy, tsy mba za. Mampalahelo. Ianao mieritreritra hanambady bogosy, ianao ary mibangy voly tsy vitanao. Ny fitafianao ary tsy milamina. Ianao ary tsy mibrosy nify. Taitsofinao ary ohatran'ny confiture. Raha sorina ny kiraronao tonga dia lalitra. Ianao nefa tsisy mpanany ihany mihitsy a. Ahoana moa ko ny tenanao ary tsy atao menao fanatitrako. Ny akanjonao ary tsy mipasokako. Fofombavanao ary enjana be vao lavitra beko. Masonao grave be ohatr'izany ka. Zany nge anisan'ny fanatitra fa ianao tia foana ny eritreretinao e. Ianao mieritreritra hoe tena olona mpanan-karena ny akanao dia alao tsy teneniko tsony. Fa manjary lasa hoe mahivava. Fa andao hivavaka manao défi aminao Andriamanitra. Ainy ny mamano. Ainy sa tsy hainy ny mamano? Ainy ny mamano io. Dia farity ilay izy. Rehefa atao mariazy zay ao amin'ny Carlton. Ny manao mariazy, paster Elanty mitarika, paster Zoma mitory. Manamasina izy roalahy. Ny omena azy 10 millions avy amin'izany. Dia nolo dia faritinao io. Rehefa vita io dia alefany amin'ny Jesosy ileo komandy. Dia vavaka ozy ny tenin'Andriamanitra. Mangatà dia omena. Nisy toy amin'ny vela izy. Mangatà dia manjato. Mangatà dia omena. Inona angatahanao zao? Ary alohan'ny angatahana ve dia misy olona mpangataka ve? Eny fa zay ataonao aloha. Dia izy ny olona zay ataonao. Fa raha zany mangataka tonga dia angatahako. Inona ilay olana? Ka raha vao miteny an'izay ilay olona tonga dia miteny vitao amin'ny mariaziko. Samy mangataka ihany ako. Dia aza miteny, eny efa zay ataonao ihany alohako rehefa oziko ny toba. Za ve nitenenareo hoe za zao hoe nona tonga dia inona ny olana paster? Nona. Nona tompoka te hinambary. Dia lasako. Fa za tsy miteny zany. Matoa zay tsy miteny dia efa tsy makasika ana ilay izy. Ka noho izany andao miova. Na rehefa mangataka raha dia hovaina ilay fisainana. Dia ilay marary angatahana mba ho afaka. Tsapa ary ilay paosy. Tsisy mitsapa paosy na ndray ary. Teneny ilay paosy. Izay vola mbola tsy niditra ato hiditra ato daholo. Tena rehefa dia mieritreritra 500 amin'izany. Raha misy tonga saina zao dia seky amin'izay. Dia ho an'ny tsy mino, koa ny mamarina izany fa nenty olona ronono atao fotsiny tongava aminao araka ny finoanao hitsangantsika hivavaka. Efa lasa. Efa mihoatra noho ny tokony izy ka lasa izy fa le tapaka ho n'le aty zany la hoan'le. Andriamanitra meantsoana teianamina atramini mara nuniatukana mangeta tanamu sa
fana andriamanitra andriamanitra miantso anao miantso anao ay aona te o Jesosy aminao mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa za hanome anareo fitsara ivavaka tsika. Jesosy io tongeto zahay noho ny olana tsy metsara velatsia amin'izany zay Jesosy misaotra betsaka Jesosy fa nisy ny olana araka ny teninao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa ny olana Jesosy no nampamatotra anay aminao na tonga anay eto amin'ity toerany ity ary faly zay tongeto Jesosy satria zanakao zay araka ny teninao Jesosy hoe ny zanaka tiana no anarina sy ny fahaizana Jesosy ka tratry ny olana ary zay ankehitriny manantona anao mamindraha fo aminay ary mamelana elokay Jesosy amin'ny tsy fantanteranay rehetrarehetrarehetra Jesosy mety misy zavatra nyteneninay nampalahelo anao ary tao koa Jesosy ny tsy finonay zay fonanay aminao zany Jesosy be dia be ny teny fanekeny zay nomenao anay fa tsy nino zay Jesosy reny ny fonanay aminao ankehitriny Jesosy kanefa ianao Jesosy efa miteny aminay hoe raha ny zanako sy ny asany tanako alao adidiko ihany amin'izao vaninandro mipaky zao Jesosy ty fotoanandroany ty dia atao fotoana spesial anapory fonay aminao Jesosy fa vonona zay anonitra ny zavatra rehetra ary amin'izao ora sy fotoana zay anao dia miteny hoe vonona anao fenekena aminareo raha tena miverina amiko ianareo raha tena mibebaka marinareo ary raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo miteniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany Jesosy reo mpanomponao apetraka aminokana aminao izy samy mba manana finafina Jesosy ao ny mpanomponao zay maniry an'izany anao an'izany mariazy zany misy ny efa kaiky Jesosy misy ny amin'ny farany volana misy ny amin'ny 25 herville misy ny amin'ny farany taona misy ny amin'ny volana me tsamba mana ny vinavinany mety misy ny hoe amin'ny herintaonany misy ny fa zao dia efa mitondra mbavaka Jesosy ireo mpanomponareo apetraka manokana aminao fa mino afa hijery azy manokana anao dia takan'izany ihany koa Jesosy reo ny mpanomponao zay tsy manana asa maniry indrindra izy mba hanana an'izany asa sokafy ny lalana Jesosy raha mety ianao tapao le oziny mosary raha mety ianao Jesosy tapao le oziny fahantrana rehetrarehetra mamanginy mpanomponao dia takan'izany ihany koa Jesosy misy mpanomponao ety fananoanina rariva ary mba misento anazy zany ianao nge Andriamanitra ny lavitra Jesosy Andriamanitra ny akaiky ianao ka mba vangio manokana mpanomponao tsirairay avy dia takan'izany koa Jesosy io mpanomponao paster apetraka manokana aminao izy fa nomenao andraikitra lehibe hanangana n'izany tompo ambodaneran'izany Jesosy lehibe zany kanefa rehefa mandeha ny fandehanan'ny fotoana Jesosy ny fifaran'ny tantara dia ho tsara satria ho lehibe ny voninahitra ao ary isandratra ny anaranao Jesosy mankasitraka anao le amin'izany dia reoko ny mpanomponao zay mety manana ny fisetona izy amin'ny asa mandrarahana ary na ialy eto ary izy Jesosy mety mavesatra hoe ody mety zavatra mavesatra ny tsenana azy ao atokantrano ao ka mba alamino amin'izay raha mba mety ianao Jesosy le adiady ilay fifandirana le foletika Jesosy mety misy olona tonga tokoa Jesosy hoe tsy volana ny olana fa ny fony mihitsy satria mavesatra mbola manana falemena mbola manana toetra raha tsy mora tezitra mbola manana an'izany vakizy tiana izany te ho afaka amin'izany izy tsy manday ianao Jesosy faraka ny teninao hoe zay manantona tsy ho laviko mihitsy ka mino a Jesosy fa mela ny eloko ny mpanomponao anao mino fa handrotsaka ny valim-bavaka rehetra anao Jesosy efa hoeninao ny fisento ny mpanomponao tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao ninona mety ho zavatra mavesatra Jesosy dia ianao nalina an'izany Jesosy anangana ny tanay ankavanan'izay androka ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina rehetra ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aman'izay nandroana ny devoly manao taingim-bozina devoly mpanakorotana devoly lianady
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avana rehetra naloana ny devoly izay manao taingam-bosona ny foletika ny fankalana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avana miala roana nevina mamay miafo Jehovah kalalolo azavavana nevina miafo Jehovah menanana ela rehetra devoly pepangana na devoly tsy tia mainty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avana roana rehetra lemenana miala devoly mpanakrotra bekrotra miala amin'ny anaran'i devoly famosaviny amin'ny anaran'i Jesosy devoly mamona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miala ao anaty folo miala ao anaty saina miala amin'ny asa amandrarana rehetra misaotra Jesosy misaotra fanay masina mankasitraka anao zay ary dia manengy natanao Jesosy Jesosy tsy ampy samivavaka sa mampiaranay amin'ny vavaka nampianarina manao hoe rainay zay nindrantra mamasina ny anaranao tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao nety atany takony any an-tany meo anay ny mianazaza ary mambaika tahaky ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy mba manafanay amin'ny ratsy nao fanjakana sy ny ary voninahitra namakizay raisy nitsodrano izay tononoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avany Nazarety Andriamanitra ny fiadananay ampamirapiratra ny tavany aminao ary hotahina tokoa ianao raha miditra hotahina ianao raha mivoaka hotahina ny fanaova-mofonao hotahina ny arinao raha ary hoy ny tompo aminao ankehitriny zanako ianao ka ny zanako sy ny asan'ny tanako ny tompo alao atidika any ary aza matahotra hoy ny tompo fa indro momba anao mandrakariva mandra-pahatonga ny fataperin'izao tontolo izao misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy ho tanteraka tokoa any izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany aleluia masina 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 Jehovah enkavinahantany rehetra samy mahireza daholo tompoko dia io paster Elanto androany mba manentana antsika rehetrarehetra vavaka dia ilaina fa raha ozy koa ianao hoe za tonga dia anantona anao misy fiara-miasa tonga dia mandray amin'ny fomba tio mihitsiny izy za aloha zararahina androany fa izy aloha jerena androany ho an'i Jesosy ny voninahitra kanefa raharahina reo tsy maninona koa tahin Jesosy daholo dia manasa antsika raha-pitso hoe vavaka tendrombohatra eny Amboday ny soavy merina sady fitondranam-bavaka io ny fanohanana ihany koa ny asan'ny toby any Ambodanerana any satria ny toby dia atsika rehetrarehetra tahin Jesosy daholo tompoko